Isaorantsika ilainary noho ny nanomezany antsika mianakavy andro vaovao indray, herinandro vaovao ihany koa amin'izao alatsinainy 10 oktobra 2024 izao. Anterina ny arabo mampirarintso antsika mianakavy araba tsy misy anavahana, ataontsika araba manjaka miadana toy ny mahazatra, samy mahazo ny lafivalo hatrany ampitan'ny ranomasina rehetrany. Ny fandehan'ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada amin'ity indray mitoraka ity dia eo ny famakavakana toy ny mahazatra antsika mianakavy. Ary eo anatin'izany ny famakavakana izany dia anterina ety amboalohany fa isongadina ao anatiny ny resaka tontolo-pifidianana satria nahoana, satria nahoelana oaingana tsy maintsy hiatrika an'izany fifidianana izany isika eto Madagasikara. Fifidianana izay ahafahana mametraka ny olona izay everiny vahoaka malagasy fa mendrika hitatana an'izany firenena izany. Izany anefa dia tsy tonga ho azy fa mila ny fandraisana andraikitry ny tsirairay, fandraisana andraikitry ny olom-pirenena izay feno taona ka afaka mifidy maneho ny zoany ihany koa amin'izay fifidianana izay. Ao anatin'ny fiomanana isan-karazany no itakiny ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ny siny izany hoe fifidianana madio sy mangarahara izany. Fifidianana tsy misy alatra, fifidianana manaja ny zon'ny tsirairay, fifidianana tsy mitanila, fifidianana tsy mivilivily, fifidianana tsy isin'ny tsindritsindry na amin'ny endriny inona na amin'ny endriny inona izany. Aty amin'ny lafiny teknika sy ny fanatotosana tsy maintsy misy ny lisam-pifidianana ary ao anatin'izany hoe fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana izany no eo no ipetrahan'ny andraikitry ny olom-pirenena tsirairay. Tsy mahatoky intsony ny olona, tsy mahatoky intsony ny amin'izay hoe alao andeha am'izao, alao andeha toy ny mahazatra, tsia raha ohatra ve ka efa nahavoa tany aloha zany dia mbola hoe hiverina indray izany fahavoazana izany, tsy mety zay fa izay indrindra no ilana ny hoe tsy maintsy fanaraha-maso. Fanaraha-maso amin'ny Tsipria mihitsy io, miainga any amin'ny fokotany, miainga any amin'ny isa-tokantrano rehetrarehetrany. Zao mantsy tena misy ny mahazo aina, tena misy ny faly rehefa tsy miraharaha na hoe varimbariana amin'izany fanaraha-maso zany izay tokony anara-maso. Iza moa no tokony anara-maso aloha voalohany indrindra? Ny olom-pirenena no tokony anara-maso. Raha misy amiteniny amin'ny zay sahirana amin'ny fiatrehana ny fiainana ko ny anina ara tsy hita zay fandehany, zay tsy maintsy mitady vola sy ny sisa fa aleo aloha zay hiatrika an'izay fiainanay. Fiainana tsy maintsy hatrehana fa le ato ihany koa iny tsy maintsy hatrehana satria iantohan'ny hoavinao zany, satria rehefa diso izany ny fandehan'ny tontolo-pifidianana, rehefa tsy miraharaha na hoe varimbariana dia 5 taona ianao zany mifafankihoany. Ary io tsy vitan'ny menimenina intsony ka hoe ka menimenina eo, tsy zay le izy fa tena hoe aleo manara-maso mba tsy hanenina. Zao mantsy eny foana ny feo etsery hoe tena nenenina zay, tena leo zay, fa ino mijanona eo? Kanefa le izy azo ny soroana raha miainga tamin'ny hoe fandraisana andraikitra hatramin'ny voalohany zany. Izay ny tena mazava-dehibe an'ity le hoe fandraisana andraikitra sy ny fanaraha-maso ity amin'izay hoe lisam-pifidianana zay. Io mantsy ny lakle, io no lakle io resaka lisam-pifidianana io. Ary hoan'ny zay efa manao kajikajy any ambadimbadika azy satria fantany hoe mety tsy ho tafavoaka izy amin'ny fifidianana, tsy mahatoky ny tena antsony izy, tsy mahatoky ny heriny izy, tsy mahatoky ny fitiavany vahoaka azy izy, dia maninona any amin'ny izay mety hoe
fanaovana amin'ny fidirana amin'ny tsy fahamarinana zay amin'ny fomba rehetra no everiny fa hoe azaony izany izay hoe eritreretiny ao any arinan'ny resaka fifidianana ka mba isiny ny fifidianana tena hoe mangarahara sy madio dia ilaina mihitsy aloha izay resaka hoe fanaraha-maso ny fifidianana izay raha tsorona ny tentsora de hoe mila mailo zany ary le hoe fahamailona tena zava-dehibe io ary io tsy amin'ny hoe fifidianana fa tena hoe amin'ny fiainana isan'andro mihitsy de ilaina ny mailo satria tena manjaka mihitsy ny ratsy amin'izao fotoana zao ka rehefa tsy mailo anao de mahazo vahana ny totakely sy izay hoe tsy fahamarinana amin'ny lafiny maro izay ka izay zany aloha no tena hoe tiana mafisana ety ampiandohaniny fandarana ny antoko tiako Madagasikara izao de ao anatin'ny fanamariana ny 20 taona izy ary Tomasina no nahazo ny anjarany amin'izay hoe fanamariana ny 20 taona ny tiako Madagasikara izay zava-dehibe tokoa izany satria tena hoe vanim-potoana ahafahana miona aloha ahafahana miresaka ary tsy vitan'izay fotsiny fa ahafahana ihany koa efa mibanjina ny fiainam-pirenena ary le fotoana tsy hoe mihisatra fa tena aingana de aingana mihitsy zao tsika 10 oktobra sady anio inona ny zava-bita inona ny zavatra hoe misongadina sy mivoatra ao anatin'izany fiainam-pirenena zany miazakazaka ny raharaha ka ny tontolo-pifidianana io tsy maintsy ho avy io ary ny efa nahavoa isika tany aloha tsy tokony havoa intsony amin'ny zay fifidianana manaraka eo ka raha hoe ho an'ny Tomasina zany dia maro moa zany ny akony izay tamin'iny fanamarena 20 taona ny tiako Madagasikara tao Tomasina iny be de be nareo any an-dafin'ny rika any ny teto antoerana moa zany de fa tsy voatanisa intsony fa ianareo any an-dafin'ny rika any dia be de be no naneho hevitra be de be no hoe nanontany hoe tena milay be hono ny tany Tomasina tany tamin'ny fanamariana 20 taona ny tiako Madagasikara tonga tany mihitsy hono dada de tena nisy mihitsy hono ny afatra nataony momba ny tontolo-pifidianana momba ny fiainam-pirenena sy ny hoe mila mandray andraikitra sy ny sisa tena milay be mihitsy hony dia ahoana ny tena fandehany de ny tena moa zany ny teny hoe tena nylay mihitsy ny tany fa mbola milay kokoa raha ohatra ka tena hoe mandray andraikitra ny tsirairay eo amin'izay hoe fanaraha-maso zay vao tena ao anatin'ny tsara mihitsy ny atao hoe fahombiazana izany hoe le fiatrehana ny fiainam-pirenena zany dia mitaky andraikitra izy io mitaky fahavononana izy io fa tsy vitan'ny resaka fotsiny tsy vitany hoe varimbariana ka nay zany ho an'ny any ampitan'ny ranomasina any zay manaraka akaiky ny fiainam-pirenena na isika eto Madagasikara dia iantefany izay hoe fahamailona izay indrindra amin'ity resa pifidianana ity fa rehefa mailo rehefa mandray andraikitra ny tsirairay tsy tafavoaka mihitsy zany hoe eritreritra any ambadimbadika any hoe amilivily sy ny sisa efa mihitsy mantsy ny mety mieritreritra an'izany nde aloha ataontsika hoe mety dia efa hoe manao kajy isan-karazany raha hoe niainga zany sika tamin'ireny efa hoe tsy fahatombanana tamin'ny fifidianana farany teo reny ina moa le fifidianana farany teo fiodinana faharoa teo amin'ny élection présidentielle dia raha nijerena ho satria fa nentina teto amin'ny miara-manonjy MBS radio Mada teto raha nijerena hoe inona daholo moa no atao hoe antony pitoriana satria nanao fitoriana ny kandida Marc Ravalomanana zany tamin'ireny fotoana ireny de be ny zavatra tsy famitombanana tao tany amin'ny lisy mpifidianana aloha indrindra nandritra ny fifidianana sy ny kipitsopitsony isan-karazany dia hita daholo ireny rehetrarehetra reny ka mba tsy hiverena an'ireny intsony de mila mandray andraikitra izany zay ny momba an'iny fa raha ny hoe tany Tomasina araka nambarantsika teo 20 taona ny tiako Madagasikara dia
tonga tany ny filompanorona ny tiako Madagasikara ny président Marc Ravalomanana dia naneo izy ny afatra. Ary zany président Marc Ravalomanana zany efa président nitondra ny firenena zany, efa niatrika fifidianana zany, ary filohana atoko politika izany ny tiako Madagasikara. Akoatran'ny andraikiny izay katsoroany hafa ihany koa satria ity moa zany roapolo taona ny tiako Madagasikara ny foto-kevitra tamin'ity zany ny banjinina tamin'ity indray mitoraka ity dia nanany izy ny afatry ny ray aman-dreny, afatry ny lehibe dia tao anatin'izay ny tontolo mpifidianana izany. De voaresany taony hoe momba nyty CENI izay tsy indépendant ny fahitany ny maro azy nefa dia mikarakara ny fifidianana. Ny HCC ihany koa dia io ihany koa ny vao isy resaka ihany koa nisy mpifidianana moa zany de fa teo dia tsy noadinoina ihany koa ny fikaonan-doam-pirenena satria raha tsarotsika tsara heritaona tahaka an'izao mihitsy ny président Marc Ravalomanana tany Toamasina tany ihany koa no efa nyteny any hoe tena zava-dehibe izay fikaonan-doam-pirenena izay ahafahana zany miresaka zay le hoe dialogue, ahafahana miresaka ny sehatra isan-karazany mba hibanjinana ny hoe fandrosoany ny firenena, hibanjinana ny mahamety ny hoe hoavin'ny firenena fa tsy amin'ity resaka hoe fanaovana hitsin-dalana isaky mihetsika ity ka miteraka atao hoe tsy fakazahoana eo amin'ny piray tanindrazana. Andeha ary aloha arahantsika ny teny zay nataony président Marc Ravalomanana filoham-panorona ny tiako Madagasikara tao anatin'izao fanamariana ny faharoapolo taona ny TIM izao tany Toamasina tamin'ny faran'ny herinandro teo izay narahantsika izay hoe afatra izay sy fanazavany izay sy faneho-kevitra izay momba ny tontolo mpifidianana firenena malagasy izay tsy maintsy hiatrika fifidianana. Ndawary. Tamin'ny folo ramaraina no nigadona teny amin'ny Magro Antanambo fahadimy eto Toamasina ny filoha Marc Ravalomanana. Efa vorolanina ny andro ny fahatongavany teo ivelany ilay toerana anatanterana ny hetsika ireo mpikatroka tiky Madagasikara. Fa nipompivavahana avy hatrany no nanomboana ny fotoana ary taorinin'izay dia niarahany rehetra nyredona ny irafanevany antoko. Niompana tamin'ny fanentanana ny mpikatroka sy ny olom-pirenena rehetra mba ho vonona hiatrika ny hoavin'ny taranaka faramandimby ny kabary izay nataony filoha Marc Ravalomanana. Ny tanjona dia zao ny fanaraha-maso, ny fanavoizana ny lisitry mpifidy eny amin'ny fokotany dia tena tsy maintsy ataontsika ato amin'ny tiako Madagasikara. Ary zany fanaraha-maso zany dia tena andraikitra lehibe dia lehibe fa na inona ho ataontsika ka ohatra tsy tafiditra ao anatin'ny listre ny anaran'ny namantsika na isika dia miasa maina foana indray isika. Ary na inona ataontsika indray ka tsy jerevantsika tsara reny le doublon reny la voantsika hoe ty misy doublon tonga dia mitabataba igny antsika rehefa maheno noho izany mailo mitaky hatrany ihany koa isika ny fanavoizana tanteraka ny CENI na le fantatsika tsara fa tsy indépendant io CENI sy ny HCC mba tsy ho tonga amin'le hoe azo raisina fa tsy mitombona tsy avoantsika tsony reny samina reo mailo endrika iray ahafahana miala amin'ny krizy ny fandraisan'ny rehetra anjara amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ho hiatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Mbola notsindriny arak'izany fa tsy mbola ahafahana manatanteraka fifidianana madio io ny firafitry ny komity mpikarakara ny fifidianana ankehitriny na ny CENI. Fa ankoatra io dia nanamafy ny tokony irosona amin'ny fikonan-doam-pirenena ihany koa androany ny filoha Marc Ravalomanana. Ny CENI ny dika dia hoe commission électorale nationale indépendant dia milaza isika hoe apetrahana le indépendant atao indépendant dia maleo tena
tsy isika reny mangataka an'izany fa nareo le mpamatsy vola ireo ary dia manidikitika mihitsy hoe reto a ny sosokevitray ny toromarika aminareo hoe io commission électorale nationale tokony indépendant amin'izao fotoana izao nefa tsy zay izy fa miankina sy miandro baiko dia fantatsika tsara ny tiako resana amin'izany koa dia mangataka atsika ary miantso ny hery velona rehetra mpanao politika rehetra hoe mba hiditra amin'ilay fikonan-doha na le concertation nationale teto aho aminareo a no nilaza zany voalohany rito heritaona lasa zay noho izany dia manana ny tantarany ty fivoriana ataontsika eto ty teto Tomasina Androany no anaparantsika hoe tena tokony amafisina lay fanambarana ataontsika le antsona ataontsika hoe mangataka ny hery velona rehetra ny mpitondra ny ray aman-dreny am-panahy ny mpitondra fanjakana ary ny société civile ntsika hoe alory asina le fikonan-doha na ny concertation nationale mba ahafahantsika mifampidiniky fanakalo hevitra hoe ahoana na tonga an'ity senity ho indépendant ahoana na tonga an'ity ACCT tsy anilikilika sy tsara vilana intsonika hoe azo raisina fa tsy mitombona nampiseho firaisan-kina tanteraka ny mpikatroka tim teto Tomasina nandritra ny etsika fankalazana ny faharoapolo taona ny antoko ity feno ny efitrano nandritra izany nisy ny fiarahana anjara ny mofomamy ho mariky ny fiaraha-mifaly amin'izao faharoapolo taona ny antoko izao raha nytiako Madagasikara aloha zany dia vonona tsara mihitsy ao anatin'izay hoe fiatrehana ny fifidianana izay ary io moa zany araky ny afatra nataony ny président Marc Ravalomanana teo dia miainga any amin'ny fokotany mihitsy ty raharaha ty satria miainga any le resaka lisym-pifidianana ny tiako Madagasikara raha teo ao anatin'izany roapolo taona zany efa nisedra zavatra maro nizanzany ny fifidianana ary efa nampiseho ihany koa modely tsara teto amin'ity firenena ity dia zay zany no mbola namafisany filompanorona ihany momba an'izay le hoe efa nisy any zavatra natao teto efa nisy ny atao hoe zavatra izay nitondra fampandrosoana ho an'ny firenena zany ho an'ny isam-batan'olona ho an'ny isa-tokantrano fa tsy hoe zavatra avao hoe vaovao akory fa efa nampiseho modely teto amin'ity firenena ity izany antsona hoe tiako Madagasikara zany ka raha roapolo taona izy zao izay dia everina fa tsy hoe everina fa tena zay mihitsy ny malaza ny zava-misy raha roapolo taona ilay atoko dia fa mazava tsara zany ny andraikitra izay efa noetiny tao anatiny izany hoe fiainam-pirenena teto Madagasikara izany mety misy mantsy ny any ambadimbadika any miezaka hoe mamafa fa nga io azo fafahany zany tsy azo fafahany io ary mipetraka foana ary zay no antony hoe fampisehoana izany tao anatiny roapolo taona ny misary isan-karazany ao izay milaza izay le hoe fitondrana ny soa sy ny mety sy ny tsara ho an'ny malagasy izay nandritra ny nitondrany ny tiako Madagasikara zany ny firenena ao anatiny zany ihany koa ny fifandraisana tamin'ny any ivelany andeha aloha raha antsika indray ny momba an'izay mbola fanazahoana hoentin'ny mpanompa ny filompanorona ny toko ihany président Marc Ravalomanana 12 taona tsy nahateo azy teo amin'ny fitondrano mbola mijoro ny antoko tima sy ny filoha Marc Ravalomanana hatramin'izao antoko izay nifantoka tanteraka tamin'ny asa mahasoan'ny vahoaka nandritra ny fotoana izay nitantanany any Madagasikara teo ny fanamboarana fotodrafitrasa ny sehatry ny fambolena indrindra fa ny sehatry ny fanabeazana sy ny angovo ity izany nandritra ny fampirantiana antsary ny asa vitan'ny antoko tao anatin'ny fankalazana androany ny zavatra anankiray tiako marina antsika rehetra dia zao ihany rehefa manao soa ho an'ny namanao anao ho an'ny tanindrazanao mpiarabelona aminao zay ny tonga le fitenena hoe soa atao le venam-bola ary tsisy resaka nandeha te ho ahy ireo fa tena niezaka mihitsy niasa niaraka izahay niasa niaraka isika vita somatsara izy
de reo nitanreo am'le sary zay nampiratiany atazanareo teo fa tena ny zavatra natao teto rehefa vita ny finianana natao teny mamasina de ny zavatra natao voalohany indrindra dia ny fanentanana ny olona rehetra mbo irahiny solidarité rehefa vita indray zay de samy nindray ndraikitra am'izay ary tao ny fampirarahana tamin'ireo tompona andraikitra momba mpamatsy vola tsy salasala mihitsy tonga de nanatona azy tao zay fampirarahana tamin'ny tantsaha tao indrindrindrindrindrindrindrindra ny fampirarahana tamin'ireo le administrateur civil mba tena indraikitra tanteraka tokoa ny asa eny amin'ny toerana misy azy reny satria izy reny no lehibe ny administration eny amin'ny district zava-dehibe zany jereo tsara ary tsy adiny koa milaza aminareo ny fanapahan-kevitra aingana de aingana hoe mba hananatsika firenena vanina satria fa tam'izany io hiry io de tsy maintsy natao ny namezana kit scolaire tablier ny ankizy ny fitaovana ianarany ray manontolo ny cantine scolaire na le school milk de rehefa aveo indray nisy andreo tanora zay nalefa tany velany tany Abilene University tany États-Unis 570 am'zato ny ankizy tanora 20 taona hatramin'ny 20 taona no nalefa tany ary misy ny verina zay tena mampahasitra mahafaly tokoa mahita azy misy zay mbola mijanona satria mahita an'le situation ty izy de zay lako hoe ny soa atao le venam-bola misy ny zavatra narenana ny jiramana ny énergie tena sahako mihitsy milaza taminareo fa naka olona manam-pahaizana mihitsy isika isahana manokana ny fitantanana ny jirama tam'izany toetran'izany ko ny eo mifananganana an'le firenena tsara tatana na le bonne gouvernance zava-dehibe ny adina atao tamin'ny kolo tsisy fanakavahana mihitsy tam'izay tsisy ananakavana mihitsy tam'izany fa mipetraka le izy profo am'izany nareo de hoe nananganana an'le secoule de magistrature nanangana ny école de magistrature tsika tam'izany tsy mbo anisy ohatran'izao hoe manao fitsarana tsy manaraka ny iraisam-pirenena zany de tonga taty mihitsy reo olona manam-pahaizana velany sy tompona andraikitra ataon'ny Nations Unies ohatra hoe Kofi Annan hitako am'sary eo izy mazava ny lalaka izoran'ny antoko amin'ny 20 taona ho avy dia anianao bebe kokoa ireo asa vita tao anatin'ny 7 taona izay naharanty ireo hoy ny filoha Marc Ravalomanana manana vahaolana isika fa mailo manome fanantenana vaoaka manana vahaolana ary miverina ohatrazao azo atao tsara ny manavotra indray ny firenena hoy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana ary volany hitondra izany indray mba ho fitsinjovana ny firenena sy ny taranaka faramandimby zay mazava tsara iny zany ny hoe fampandrosoana zay anoetiny tao anatin'ny fotoana zay anytantanana ny Madagasikara fa rehefa tao arina ny 7 zany hoe rehefa tsy teo amin'ny fitondrana intsony ny président Marc Ravalomanana ny tiako Madagasikara dia nanahoana ny fiainan'ilay firenena malagasy nanahoana ny fiainan'ilay firenena malagasy ny anankiray fotsiny zao voatonona teo ny amin'ny hoe nandefa mpianatra teo amin'ny 570 am'zato tany ivelany tany États-Unis dia nisy tamin'izy ireo zany no niverina taty an-tanindrazany fa nisy ihany koa no tsy niverina no ny fahitana ny toe-javatra misy eto amin'ny firenena zay zany no voalaza teo de tao anatin'ny zany ihany koa zany raha mijery amin'ny ankapobeny isika raha mijery isika dia me mahazovahana indray zany ny atao hoe olona tsotra teo mantsiny hoe mpianatra nalefa nandeha nianatra mihitsy afy iny fa ny olon-tsotra indray na mpianatra izy na eo amin'ny tontolon'ny asa izy de mitady lalana mandeha makany ivelany mitady lalana mandeha makany ivelany noho ninona noho ny fasairanana eto amin'ny firenena zay iainana amin'izao fotoana izao eto moa raha misy ny taremarika satria nikaroka ihany ohatra hoe tao anatin'ny izay efa taona izay zany hoe nanomboka tamin'ny 7 ny Makady misy ihany koa nefa taloloha kelin'izay manahoana ireo teratany malagasy izay miala eto Madagasikara mandeha
makany ivelany any mitady ravinahitra zay moa ny fomba filaza azy tsy sitrapon'izy ireny no mandeha makany zany amin'ny resaka hoe fahasairanana fa eto Madagasikara inona ary no ataony eto inona no ataony eto eto mitombo ny tsy anasa eto Madagasikara ny mpianatra izay nahavita fianarana tsy mahita atao ny tsy fandriam-pahalemana mitombo na hoe manana tetikasa aza ny tanora anankiray vita fianarana na hoe tsy vita fianarana fa mba manana ny manana tetikasa izy inona no ataony eo ho any ambanivohitra izy tsy misy fandriam-pahalemana tsy misy lalana tsy misy communication tsy misy ininona de anao inona fotsiny eto de raha vao mahita irika de lasa makany ivelany misy mantsy miteny andro vitsivitsy zay hoe manao fanakanana nyreny olona zay mandeha makany ivelany reny hoe inona natao any raha tena tiany tany razanareo nareo de verena ty Madagasikara aty miaraka aminay aty inona no ataony ety inona no ataony eto Madagasikara raha mizay le hoe fiatrehana fiainana zay aninona ty izy aninona eto satria zao tsy misy ny fomba ahafahana mivoatra sy miaina eto Madagasikara ny manana diploma sahirana ny tsy manana diploma sahirana ny miaina any ambanivohitra sahirana miaina ny tanan-dehibe mitombo ny 4 de inona ny fiainana amin'izany ny fandriam-pahalemana tsy mipetraka araka ny tokony ho izy mandeha daholo ty trafika rehetrarehetra ty dia ny ain'olombelona tsy voaro ny lanjam-bola midina anangana orinasa ianao sahirana ny secteur privé menimenina daholo tsisy hoe zavatra hoe hita zany hoe ahafahana tena mivoatra ny projet anefa etsy rehetrarehetra ny fampanantenana idea mitombo ihany de noho izany antony rehetrarehetra zany dia eo ny mitady lalana makany ivelany zay le antsoina hoe fuite de cerveau lay atodo zany atodo malagasy mifindra makany ivelany tsy mitovy io am'lay hoe fandefasana mpianatra nataony président Marc Ravalomanana tsy mitovy mihitsy ny fandefasana mpianatra nandeha tany de mba hoe misy zany teratany malagasy izay hoe mandrato fianarana ho tombontsoan'ny firenena de iny fianarana iny fahavitany fianarana iny dia mitondra zavatsoa ho an'ny firenena malagasy iny tena mazava tsara iny fa ity ilay hoe teratany malagasy am'izao fotoana zao noho ny krizy-piainana dia mitady lalana lasa na inona asa atao any ivelany dia idirana foana satria noho ny fahasaranana eto Madagasikara rehefa jerena raha teo ny lanjam-bola raha pitaina amin'ny ny euro matanjaka lavitra noho ny ariary dia rehefa mahita lalana de lasa de ho hiteo aloha ny any aoriana ary misy mihitsy ny teny tamin'ireny namana ireny hoe raha tsy ohatran'izao intsony ny fiainana eto Madagasikara de mody any zay indrindrandrindra moa hoe idada no miverina ao fitondrana mody zay fa raha mbola izao no iainana ny lakozia misy mamaky batainy zalahatra amin'ny vilany misy loka tamin'ny faranerinandro teo nisy an'izany de ahoana moa ano ahafahana miaina ao anatin'izany fahasairana zany tsy fandriam-pahalemana tsy fandriam-pahalemana ero de zay mihitsy no teny zany eninao hoe ho an'ireo olona zay mila ravinahitra makany ivelany tsy tenenina tsony reny miondrana tsokosoko makatsy mayoty reny miondrana tsokosoko de tratrany olona any amin'ny frontiera any amin'ny plazy any amin'ny mayoty sy any Comore any efa firy zay tratry zay satria tsy mety aminy ilay hoe zavatra miseho eto Madagasikara tsy ahafahany miaina dia mitady lalana mivoaka de zay mihitsy no feo eninao zany hoe raha ohatra ka tsy toy izao intsony ny fiainana eto Madagasikara dia mody zay fa raha mbola izao alonay aloha aty ivelana aty alonay aloha
mpiasam-bazaha aty alohanay aloha aty no manao ny fiariana mba hahafahana miaina izany. Ka io zany rehefa tena jerena tsy misy fanomezantsiny mihitsy ilay toedrara, tsy misy fanomezantsiny izay toejavatra izay. Eto moa mbola tsy misy ny taremarika tena hoe mipetraka mazava tsara hoe firy isa-taona moa ny olona izay miala eto Madagasikara. Io zany hoe le tiana tenenina amin'io tsy le hoe mikilandy fa le hoe tena hoe feno ny atao tantaraty azy fa manana mahita hirika izy mitady fomba ahafahany miala eto. Ary io tsy mankany Frantsa ihany fa amin'izay rehefa hoe firenena any ivelany any mba firy isa-taona na firy isam-bolana. Izany ny toejavatra tahaka an'izany tsy de mbola fahenontsika aloha fa mifantatsika aloha de misy izay. Tsy hoe tsy tiany tanindrazana ireny olony ireny, tsy izay mihitsy, tiany i Madagasikara fa noho ny zava-misy eto dia mitady hirika izy hoe mba manana fomba izy zany mety hoe manana zay fomba hoe ahafahany mandeha izany ao anatin'ny ara-dalàna de lasa ireny olona ireny misy ny manam-pahaizana, misy ny tsy de hoe manam-pahaizana loatra am'ireny olona ireny. De raha ohatra moa zany manam-pahaizana le olona de maninona ny any ivelany no mitaty ny fahaizan'ilay malagasy mampahantra firenena zany. Saingy zao atao ahoana ary atao ahoana ny eto amintsika na ny lantsambolantsika tena maivana mihitsy zany ny ariary raha oharina amin'ny vola vahiny amin'izao fotoana izao. Fahasairanana foana nefa ilay fahasairanana dia misy ny vahaolana ahafahana mama an'izany olana izany araka ny tenin'ny président Marc Ravalomanana teo tany Toamasina. Io tsy mandehandeha fotsiny ho azy amin'izao fa raha misy ny olana de misy ny vahaolana. Fa raha ny iainana aloha zany ankehitriny de tsy hita mihitsy zay tena hoe vahaolana hoe tena hoe hoe miatraika any amin'ny fiainan'isam-batan'olona. Miami no lazain'ny sasany hoe vahaolana ve zany? Sa ahoana? Io moa zany anjaran'ny tsirairay no mieritreritra. Fa raha hoe ny fahasarana isan'andro isan'andro dia tsy mendrika amin'ny malagasy ny hoe miaina fahasairanana isan'andro. Zao efa hiditra amin'izay ny vanim-potoana amin'ny maitsoandro de mbola nafatra vary indray zany. Firy taona zay raha ataontsika hoe niraisina tao amin'ny tany amin'ny 2024. Andeha raha atao hoe tsy resahana fa hoe namelo ny Covid no tsy resahana ary zay. Fa hoe tamin'ny fotoana zay efa hoe mba nisokatra ny fiainana zany, fiainana maneran-tany io fa tsy ny antsika rery. De raha ohatra ve tena hoe ny fotorana mafy izay fanampiana ny tantsaha sy ny tontolo ambanivohitra izay, ataontsika hoe tao anatin'ny 2 taona na tao anatin'ny 3 taona, ataontsika hoe 2024 zao tsika efa ho tapitra de 2024 2024 tena hoe ny fatohana tany ny hery rehetrarehetra amin'ity resaka vary ity satria mbola malagasy de tsy azo sarahana amin'ny malagasy ny vary fa io ny sakafony io, io ny foto-tsakafony io. Tsy malagasy raha vao tsy zay mifatra ny vary eny Amboliny tsy mitovy. Ny tatsasiny any mpiasa tany tena koveta kely vao ampy anazy fa ny sasany ety an-tanàn-dehibe tapaka sotrobe fa ny vary aloha ny raisana ny fatrany no tsy mitovy. De io ve de tsy ahitana vahaolana nefa ny tany eto amintsika dia misy matafavoaka 12 taona ny 1 hektara efa nisy zany fa tsy nofinofy zany na rediredy fa efa nisy zany. De io resabary io ve de tsy ho vaovany ny olana momba an'io raha tena pina araka ny tokony izy ny any ambanivohitra any vaovah io. Fa raha vao manafatra vary any ivelany de manatavo ny sinoa, manatavo ny vietnamianina, manatavo ny tantsaha any Vietnam, mamelona ny tantsaha any an Chine na any Inde raha vao manafatra vary avy any ivelany. Zay le izy. Ka rehefa amelona ihany ve rehefa natavy ihany, maninona raha manatavy, maninona raha mamelona ny mpiray tanindrazana, lay tantsaha ary aloatra ary, ilay tantsaha ary mangamila ary, ilay tantsaha ary Marivoay ary, ilay tantsaha ary tasy ary. Zany iny mamokatra vary daholo
ny vary an-tanetiny deputé Rastany zany moa fa tsy resahana tso fa zany mbola katohany taona zany azo atao daholo zany eto amintsika fa de zao zany zao de ohatrany tena manahirana amin'izy de zao ohatrany fier ohatrany hoe fierté ho an'izay tompona andraikitra eto amin'ny firenena ny miteny hoe anafatra vary zao taonina indray isika ary io zany tsy afinana farafarana fotsiny fa tsy maintsy misy vola miala ane ny transport hoe ninninona zay midy satria zavatra vany ivelany io miditra eto de misy vola miala zany fa iza ny mahazo tombontsoa amin'le fanafarana vary avy any velany iza ny mahazo tombontsoa ny tatsaha ny mpamboly any Indy no mahazo tombontsoa na tsy haiko avarana vaizako hoe avany Chine za izy de le tatsaha eto Madagasikara zany no mitazana fotsiny de misy fitenenana ka io ane tsy maintsy afarana fa tsy ampy ahoana ny eto Madagasikara fa ngatsika tsy hanondrana vary makany ivelany indray ary toko fa hatramin'ny Repoblika faharoa tamin'ny andron'ny amiral Didier Ratsiraka no nanenona fiteny hoe ny firenena matanjaka amin'ny taona 2000 tamin'izany mbola tsy taona 2000 mbola tsy tonga ny taona 2000 ny firenena matanjaka amin'ny taona 2000 de izay firenena izay afaka mamatsy ny vahoaka ho aminy amin'ny alalan'ny sakafo ary manondrana ny ambombava makany ivelany zao tsika ty amin'ny 2020 tompoko mbola tsy mahavita manondrana ihany fa mbola manafatra foana de anafatra foana eto zany mandrakizay doriamenina zany anafatra foana de izay no ilazana ny amin'ny hoe talohan'ny taona 2020 hoe efa tena niainga mihitsy ny fiainam-pirenena efa tena niainga na hatsapan'izany 300 ariary ny kapoka vary mbola vao natao ny verification tao amin'ny archive raha ntato amin'ny MBS no tadiavina mihitsy tena nay de nitady hoe misy archive ve tena le sary eny an-tsena mihitsy de nahita tamin'ny volana janoary 2020 tompoko mbola 300 ny kapokany vary teny an-tsena raha teto Antananarivo jereo fa be deabe ny archive any fa zao tsika ohatrinona ny any aminay aloha fa misy 700 efa misy 700 de misy 507 de misy 700 de le vary ambany qualité reny 500 arakaraka le masokarena le mpivarotra ihany koa io fa efa misy 700 aty amin'ny tapatapaka ny volana oktobra efa zany le izy de mbola tsy voava foana de mitena crise raisam-pirenena io hoe covid io hoe fa iza ny tsy tratran'ny covid iza ny tsy tratran'ny crise raisam-pirenena fa io zany miankina amin'le fitatana ihany ka raha ny teny président Marc Ravalomanana hoe zay manana vahaolana de marina zany tena marina mihitsy zany satria ny firenenany tamin'ny fotoana ny tantanany tiako Madagasikara ny firenena malagasy ny tena tenenina amin'izany dia hita mazava ny taremarika tsisy taremarika amin'ny foroporonina tsy hoe taremarika zay mapetipetena ihany no atao de avoaka fa ny taremarika tena marina de milaza an'izay hoe fiakaran'ny fiainan'ny malagasy izay ny fari-piainana moa zany ny tena tiano tenenina ny fari-piainana fa ny amin'izao fotoa zao ninninna tenenina aloha de fahasairanana no hita fahasairanana foana de raha tamin'iny fanamarena ny 20 taona ny Tim tany Tomasiny iny de miteny ny olona miteny ny etaetapony ny olona miteny ny fijaliny ny olona tao anatiny izany rehetra ary reny sationany fotsiny fa saika mitovitovy amin'izany daholo no eno zany manerana ny nosy indrindra ho an'ireo 70 isanjato izay miainany anatin'ny faritra ambanin'ny fahantrana raha ny teneniny banky iraisam-pirenena de nisy zany tamin'io fanamarena ny 20 taona ny Tim tao Tomasiny io ny fandraisam-pitenenana ho an'ny olon-tsotra nalalaka ny fitenenana tao dia nitaraina izy ireny namoaka ny ao am-pony ny zavatra iainany no nytenenina ndao arahantsika aloha de aveo toizantsika indray ny famakavakana manoloana an'izay ireo olona mitaraina zany no arahantsika izao Jalo ny vahoaka agny lalana namboarinao tamin'ireny efa simba trano namboarinao tamin'ireny efa potika efa dia tongotra tsony taloha zay de nandeha tomobile 4x4 zay zao de dia tongotra maty zay haigny manana ravaritra ary vonomo fa tsy maty
satria tonga aminay agny président nijaly ary latsaka andavaka zahay monsieur le président. Anao monsieur le président, vonjeo zahay monsieur le président. Sahirana tegna sahirana. Ohatra kelyamiakonan'ireo fô zany légume zany amin'ny agny 40 000 25 000 farany ambany kilo tsy hoanina mihitsy tsy mahita anina hoany. Marary ny aty volagninay jiaby agny maisina ny aty volagny zany efa mihinana tsy fihinany ny ankamoran'le olo agny. Zany raha misy zany tegna mihinana tsy fihinany zay agny satria zahay olo an-dranomasy misy zavatra an-dranomasina raha tsara nohaniny razam-be tagny efa hoanina amizao zay mahatonga za miteny hoe efa mihinana tsy fihinany zay agny. Sahirana na frais aza mandeha minga amin'ndraiky agny 250 000 300 000 entana adodomo. Zay zany zavatra misy aminay agny sady tsy ranomasina sy sambo sy atao hoe sisy avion sisy train fa tanàna tendrombohitra igny lalina tokana igny karaha sakanana igny lalina tokana igny maty ny vahoaka mizaly olona ka président am'izao fotoana zao hoe zay zavatra misy. Nisy agnarana teny vahiny tsy mbola hitako zany tsy mbola reky raha tsy tamin'ny teteza mity délestage fitsitsegna solika tsy isy zegny tamin'ny anao te fa zao misy mandraky ty androany kidnapping tsisy taminao te zany président fa tatoato fogna nisan'izany hoe kidnapping. Za koa tsy haiko raha zany tamin'ny teny anglisy zara te tsy mahay teny anglisy. Mitantara aminao zay fa mafy raha mahazo ane mampiditra zava-dinga miandra amin'ny andro akeo zovy 3 barao tsy voaefa mafy mahazo zava-dinga vao miditra amina classe T1 T2 amin'ny andro akeo dia tsy hita fiditra miandra fa vela fo amin'ny andro akeo. Ary misy le vahoaka tegna tsisy ampijery mihitsy agny anaty alana. Am'izao fotoanandro zao masaka ny jirofo efa tsisy tsony ho an'ny tompon'ilay mpamboly fa efa lasa ny mpandraharahara rotigna amin'ny vidiny mora ny jirofo atao hoe felan-jirofo. Efa lasa daholo ny vin-jirofo ampotony amin'izao ny tantsaha zany dia efa voamafy satria tsy manam-bola mihitsy entina mpiditra mpianatra dia aleo le jirofo ampotony mbola tsy matoy mbola tsy masaka apetraka amin'ilay mpandraharaha mpanam-bola. Zany ny sationan'ny fijaliny ny malagasy amin'izao fotoana zao. Atsenanina atsy anefa dia misy miteny hoe tena mandroso hoe tsy misy krizy nefa vao eo le olona miteny hoe zay ne ka mihinany tsy fihinany. Vao eo le olona miteny hoe maty zay, vonjeo zay, vonono zay, mijaly zay, tsy tafiditra ampianarana ny zanakay, tsy misy vao mijery ny vahoaka any anaty ala. Sinsisa. Sationany reny fa saika ohatr' zany daholo ny zavatra mitranga eto Madagasikara. Zay le izy. Kanefa zany zavatra rehetrarehetra zany dia misy ny vahaolana. Président Marc Ravalomanana moa no niteneny hoe misy ny vahaolana. Raha miteny zany izy tsy hoe tenitenenina fotsiny fa tena misy zany ny vahaolana. Ary raha misy ny vahaolana ato naninato tena misy ny tsy mahita vahaolana kanefa mitapikitra ny zavatra mamaika ny sasany dia hoe inona indray nataon'ireo mpanohatra ireo, inona indray nataon'ireo tika Madagasikara ireo, inona indray nataon'ireo RMDM ireo. Ary amin'izao fotoana izao tsy mijanona fotsiny amin'ilay hoe inona nataon'ny RMDM, inona nataon'ny mpanohatra, inona nataon'ny TIM, fa tonga hatramin'ny inona nataon'ny inona ny ketriketrehan'ny FFKM amin'ity resaka hoe fikonan-doam-pireneny ity. Inona no ataon'ny société civile lasa ohatr'izany. Lasa ohatr'izay no fandehan'le raharaha ka ao anatin'izay dia tsy maintsy miverina any amin'ilay voalohany ihany hoe raha tiana ny alana amin'izany rehetrarehetra zany tsy maintsy mandalo ao amin'ny resaka fifidianana dia inona amin'ilay hoe fanomanana fifidianana, lisym-pifidianana sisa. Raha toa ianao zany ka tsy te hihinany tsy fihinana intsony, raha toa zany ka hoe tena hiala ao anatin'ny fahasairanana, tsy maintsy handalovana, tsy maintsy ale ilay lalana hoe fifidianana. Kanefa izay zavatra tsy vita fotsiny amin'izao satria ny ratsy be dia be dia mila mailo zany mila mailo amin'ny fanaraha-maso miainga any amin'ny fokontany io. Ny fikonan-doha pirenena moa zany na ny hoe fampiresahana iny tena zava-dehibe ihany koa iny fa ny fikonan-doha pirenena tsy maintsy atao io
na ahoana satria tsy misy te hiverina amin'ny hoe zavatra tsy manjary izay vanseho hatramin'izay intsony dia miara-dala amin'iny ny fanaraha-maso ireo zany mifamenondreo ny fikaonandoam-pirenena eo dia ny fanaraha-maso ataon'ny olo-pirenena tsirairay eo ihany koa dia izay no miaraka ao anatin'ilay izy. Iny ary mitoetrany ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Madame nity fotoana ity resaka tontolo-pifidianana moa no tenenina teo niainga indrindra tamin'ny fanamarihana fa 20 taona ny tiako Madagasikara tany Toamasina tamin'ny faran'ny herinandro teo. Ny namana Fanira Zafimanantany izay mpitondra famakavakana eto amin'ny fandarana mbola any izy satria nandeha tany ny namana ny eto tanàna ihany koa moa tsy azo avela ny tenanay ny teto dia namana lasa nanaraka an'izay fotoana manokana tany Toamasina izay tao anatin'ny fanamarihana fa 20 taona ny tim dia miditra eto amin'ny fandarana ny namana Fanira Zafimanantany zany izay mbola any an-toerana amin'izao fotoana izao. Eny ary namana Faniry tany Toamasina any ianao manahoana ny atao hoe fahitana ny toedrara tamin'ny ianao zany izay mbola any dia omenanao avy hatrany ny sehatra ary miarabanao namana Faniry ndao ary. Misy ohatra ny namana Rina Robe Mananjara izay mampifandray antsika amin'izao maraina izao. Miaraba ihany koa anao izay manaraka ity fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada ity. Makasitraka ny namana teknisianina faly izay mampifandray amin'izao maraina izao. Iverenantsika ny adevitra satria moa araky ny nampidira ny namana Rina Robe Mananjara azy teo dia miainga avy aty amin'ny revohitry Betsimisaraka aty Antsinana Nosy ny tenanay raha nefa tamin'ny sabotsy teo no efa tonga taty toerana araky nefa nahitantsika tamin'ny fandaram-potoana rehetra moa zany. Tsy ahivina zany fa ny faharoa taona 20 taona marimarina kokoa ho an'ny antoko tiako Madagasikara dia notanterahana taty Toamasina ary nanaraka izany moa ny fameloma maso na ny redynamisation. Ity fotoana ity taorina ny tany Antananarivo dia nentina tany Antsiranana, tsy tanteraka ny tany Antsiranana, nentina tany Mahajanga dia saiky tsy tanteraka araka ny tokony izay koa ny fiaonana satria dia nisakana ny mpitandro ny filaminana arak'izay efa nahafantarantsika ny vaovao rehetra izay fanresahana tany hoany amin'ny volana Aogositra trany ny fiaonana tany Mahajanga. Efa rano moa zany dia fampirantiana antsara nandritry ny andro vitsivitsy ihany no natao fa ny hoe nisy kabary, nisy fifandraisam-pitenenana ary nisy fiaonana tamin'ny mpiatroka izay saika niomanana ho an'ny filoha mpanolona ny antokony araka ny birao politika dia tsy tanteraka izany no isika araka ny nambara teo ny sakana samihafa izay nataony ny teo anivo ny tompon'ny fahefana tany an-toerana tamin'ny alalan'ny prefet sy ireo mpitandro ny filaminana izay ny ampiasaina tamin'izany fotoanandro izany. Ny taty Toamasina kosa dia nisy ny fanomezan-dalana izay nomeny teo anivon'ny prefektora zany ka nahafahana niatrika izany tahaka ny mahazatra satria tsy mangataka toerana hafa moa zany ny antoko tiako Madagasikara rehefa manao ny fameloma maso tahaka izao ary rehefa manao ihany koa ny fankalazana fa manana ny toerana izay azy madidio amin'ny alalan'ny toerana manokana izay ananany filoham-panoana sy filoha nasionaly ny izany antoko izany taratasy ara-dalàna sy fahefana afaka ampiasa azy amin'ny alalan'ireo toerana malalaka izay misy ny Magro sy ny Diko zany. Ka ho an'ny taty Toamasina dia tao amin'ny Magro Tanambao-5 no nanatanterahana ny fiaonana. Raha nizotra ny fandaram-potoana dia tamin'ny 9 ora maraina no niantsona ireo mpiatroka zany avy amin'ny faritra manodidina, nantsona ihany koa ireo mpiatroka teto andrenivohitr'i Toamasina ka tamin'ny 9 ora sy sasany dia azo lazaina fa efa tena feno hipoka tanteraka ny toerana izay
nanatanterahana ny fionana ary na ny tety ivelan'ny atao magro aza dia nahatsapana amin'izay hoe ny fanitsakitro ireo olona zay niandry ity fotoan-dehibe ho amin'ny fankalazana ny 20 taona ny antoko teko Madagasikara ary indrindraindrindra ho isika ny fameloma-maso ity. Ny Filoha Karavalmanana ny gadona teo amin'ny tamin'ny 10 ora mahery teo eo raha ny an'ny fandaminana tety toerana satria mbola misy moa zany ireo pitsopitsony kely samihafa satria betsaka ireo mpikatroka nanatrika izany ka tsy maintsy mbola nanaovana ny fandaminana ho an'ny seza, ny fandaminana ho an'ny tetya ivelan'ny trano ihany koa ary ny fandaminana andreo chapiteau samihafa zay nanaovana an'izay fampiratiana antsara izay ka tamin'ny fahatongavan'ny Filoha Karavalmanana dia fandraisana makotrokotroka mazava ho azy no nandraisana azy teo ampidirana ary rehefa zay dia nisy ny fanetanana zay mazava ho azy moa araka ny fahafantarany be sy maro azy dia Filoha Karavalmanana ihany no mitondra ny fandaminana amin'ny akabeany rehefa misy ny hetsika tahaka izao zay azo lazaina fa mitondra fientanam-po, mitondra aina vaovao amin'ny raha nantoko tahaka itony indrindraindrindra eo amin'ny endrika izay hoe fandraisam-pitenenana samihafa izay ary dia mampiavaka tokoa zany ho an'ny antokotiko Madagasikara satria ilay fahaiza mitarika nan'Andriamatomary Karavalmanana, ilay fahaizana mampiseho an'ilay hoe mpitarika na leader, ilay fampisehoana an'ilay endrika ilay tsara hotahafina eo anatrehan'ny fanehoan-kevitra sy ny fandaminana dia anisan'ny kalitao ananan'Andriamatomary Karavalmanana ka niseho zany taty Toamasina rehefa fantatra moa fa izay avokoa amin'ny akabeany any amin'izay toerana alehan'ny antokotiko Madagasikara indrindra misy ny Filoha Karavalmanana zany naturel tanteraka zany ary ny kivazivazy eny anelanelan'ny fandraisam-pitenenana zay anisan'ny akafizin'ireo mpikatroka ny Filoha Karavalmanana moa dia manaingo izany avokoa ary ny afatra sy ireo fanehoan-kevitra mafonja izany ka atao anatin'izay afatra izay indrindra zay nitondrany Filoha Karavalmanana ny hafaliana ny eo tamin'ireto mpikatroka reto ary nahatratra izay 20 taona ny antoko izay dia nipetraka sy nisongadina mazava tsara mihitsy ny amin'ny raha mpifidianana ho avy eo satria nambarany Filoha Karavalmanana ny amin'ny hoe antoko ny antokotiko Madagasikara ary niatrika ny sedra rehetra teto anivon'ny firenena nandritra izay 20 taona zay ary mbola hiatrika an'izay sedra izay ary mbola ihany koa vonina nitondra fanamby ho an'ny fanarenana sy fitantanana ity Madagasikara ity izay latsaka akaterena tanteraka ho resahako eo rehefa aveo ny amin'izay satria nisy fanehoan-kevitra samihafa na ahafahana ny eny na tsapa izay nentin'ireo mpikatroka avy any amin'ny faritra tonga ny solotena n'izany fiainana teto Toamasina izany fa ny afatra dia navenitra ny Filoha Karavalmanana tsara ny amin'ny fahamailona ny fanisana ny mpifidy hiatrika ny fanavozana tanteraka ny lisym-pifidianana amin'izao fotoan'izao. Ny teny nambaran'ny Filoha Karavalmanana moa zany dia hoe mila mailo na velony ny telo le mailo ary ny sesisesy tao anatin'ny fanehoan-kevitra izay afatra lehibe mitodika makan'inivon'ireo mpanohana zany sy mpakasitraka ary mpanara-diny antokotiko Madagasikara izay vory-lalina ho isika ary feno hipoka tanteraka ny toerana Magro Tanambosainka tamin'io sabotsy eo zany ny fanaraha-maso ny asa ataon'ireo agent recenseur zay manao ny fanisambahoaka eny anivon'ireny fokotany reny. Eo ihany koa ny fampiasana ireo tablety izay tsy ampy araka ny tokony izy. Eo ihany koa ny mety ho paipaika madinidinika amin'ny fandraisana ny anaran'ireo mpifidy isa-tokantrano. Eo ihany koa ny amin'ireo mety ho fanahina
ny amin'ny fizarana karapanondro marobe, indrindra ty olana amin'ny alalany fitsarana amin'ny tetivohitra zay anomezana kopy faobe zay efa tsy valana amin'ireo mpitsara zany tamin'ny alalany syndicat mitsara eto Madagasikara sy ny SAGM na ny syndicat ny greffe eto Madagasikara, ny tsy andraisan'izy ireo anjara ao anatin'izany fikarakarana jugement supplétif zany na ny kopy faobe. Nambaran'ny président Marc Ravalomanana ihany koa no tokony hampamailo ny rehetra amin'ny logiciel zay ampiasainy sy ny indrindra moa ny tsy fahamarinana nandraikitra, ny tsy fisiny zay tena fahaleovan-tena ny seny izay na eo amin'ny endrik'ireo mandrafitra izany voamera-pirenena mahaleo tena misana amin'ny fifidianan'izay ihany koa, dia mbola nitondrany fanahina arak'izay efa fanahina zay netiny teo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena ny amin'ny hoe tsy de mazava ny endriky ny fifidianana ho avy eo satria de olona akaiky de akaiky ny fitondrana na ny filohan'ny seni na ny filohan'ny ACC. Ny seni no mikarakara ny fifidianana ary ny ACC no mpamoaka didy ka reo endrika roa reo dia anisany mampana indrindra ihany koa rehefa mahita an'ireo mpandrafitra izany andry anankiroa zany dia eo amin'ilay mpikarakara ny fifidianana ary ny androm-panjakana zay amoaka didy. Totoy izay raha fehezina ny tenin'ny filoha Marc Ravalomanana fa no amafisiny io hoe tsy fahaleovan-tena ny senio zay efa nambarana fa tamin'ny fandalovany teto Tomasina tamin'ny heritaona lasa zay dia nambarany hoe tsy tanteraka atsakany sandavany ilay hoe seni zany hoe ilay indépendante satria ny anton'izany hoy ny filoha Marc Ravalomanana zany dia mbola miankin-doha na ny fitaovana ho ampiasaina aza amin'ny fanjakana ity seni ity na ny vola ho ampiasaina zay ahafahana miteto retoerina rehetra anaovana fanavozana tanteraka dia mbola miankin-doha amin'ny fanjakana. Eo ihany koa ny tsy fahampiany fampiofanana na ny fiofanana ho an'ireo agent recenseur zany isanambaratonga zay hiatrika ity fandraisam-bahoaka ity ka mampanabe ny any ary za moa tsy filoha Marc Ravalomanana rery any nefa niresaka an'izany fa vo tamin'ny herinandro fantatsika tsara ny firaisamonim-pirenena na ny organisation ny société civile dia efa nanahitra zany mampanabe ny any ty jugement supplétif ity satria tahaka misy endrika doublant amin'ny fomba hafa indray ny fanomezana kopy faobe sy ny fanomezana karapanondro pirenena izany. Eo amin'izay zany no nitondrany amin'ny hoe mila mailo ny rehetra na izany aza nefa dia mitaky fandraisana andraikitra zany amin'ny hoe tokony hisoratra anarana ireo mahatsapa-tena fa tokony handrainjara anatin'izany fifidianana izany ary ireo zay aleo na ireo zay efa tena tofoka amin'izao fitondrana zao kanefa tokony hijoroana dia amin'ny alalany fanehoan-kevitra fa tsy mety ilay hoe tsy haneho-hevitra zany fa ny fanehoan-kevitra dia midika zany fa tokony ho voasoratra ao anatin'izay lisitra mifidy izay. Zay no atao hoe raha nantoko tsy maintsy lalovana ny fiantrehana ny fifidianana fa tamin'ny heritaona ihany mbola atao amin'ny toerana io magrotambo 5 no nambarany filoha Marc Ravalomanana antsika pe ny mpanaraka ty fandarana miara-manonjy ity ny fanehoan-keviny voalohany mikasika ny hoe tokony hanatanterahana ny fikianan-doam-pirenena na ny concertation nationale dia niverena fandro izany toeran'izany ary mbola nivoiziny filoha Marc Ravalomanana hoe io ny any lalatokana saingy na hoela na hoaingana tsy maintsy hatrika fifidianana ka amantoko politika ny antokotika Madagasikara zay vonina isedra ny fifidianana rehetra zay ho avy eo dia nanentana ny amin'ny hoe hiatrika izany ary vonina izany ny antokotika Madagasikara fa mametraka fahamelona kanefa kosa ho an'ny vahaolana firenena amin'izao fotoana izao tsy ny vahaolana eo amin'ny sehatra ny fifidianana tsy ombona-kevitra sy efa tanindon'ny karazana lotoloto sy ny karazana kilalao tsy milamina zay ataony eo anivo ny fitondram-panjakana manery ny jugement supplétif manery ny anaovana fizarana ity karapanondro ity ary mametraka an'ireo paikady politika amin'ny alalany chef fokontany zay tsy mandalo fifidianana mametraka ny paikady politika amin'ny alalan'ireo olona eny anivon'ny fokontany handray anjara amin'ny raha-pifidianana rehefa tonga ny fotoana zay ahafahana manatanteraka izany amin'ireo mpikambana amin'ny bureau de vote sy ny sisa dia tsy maintsy mametraka fahamelona ary izany dia tokony hedikevitra lalina dia lalina ao anatin'izany fikaonan-doha pirenena izany
akoatrany hoy isika ny ady hevitra faharoa na ny ladinika faharoa zay tokony hodiniana ao anatin'ny fikaonandoam-pirenena dia ny resaka raharaham-pirenena izany. Tsy takona fenina manko ny fisian'ny skandale, ny fisian'ny fanodikodonam-bolam-panjakana, ny fanondranana antsokosokony harem-pirenena ary ny fandrobana fananan'olona, ny tsy fandriam-pahalemana etseroa ary hitatsika tato ato dia ny fisian'ilay hoe tsy vidividikevitra eo amin'ireo samy androm-panjakana na samby kambana eo anivon'izany androm-panjakana izany, ny solombavam-bahoaka sy ny solombavam-bahoaka, ny solombavam-bahoaka sy ny ministra sy ny solombavam-bahoaka, ny ben'ny tanàna sy ny solombavam-bahoaka, ny solombavam-bahoaka sy ny gouvernoura sy ny préfet, maro be. Ary ny toerana zay misy a Madagasikara amin'izao fotoana izao dia hoe latsaka ankaterena tanteraka, ka izay toerana misy a Madagasikara latsaka ankaterena tanteraka izay dia tokony hamailo ny rehetra ny amin'ny hoe mila maka fanapahan-kevitra iombonana mba ahafahana manavitra sy mitondra fandaminana vaovao ho an'ity Madagasikara ity, indrindra ho an'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Na dia miziriziry aza mitondra ny amin'ny hoe tsy misy krizy eto, na dia miziriziry aza mitondra ny amin'ny hoe fambolena korotana misy eto, dia raha malala fa tsy avy aty anivon'ny mpanohitra velively na ny atokotiko Madagasikara ny fanaovana izay skandale zay, fa amin'ny akabeany dia olona ao anatin'ny fitondram-panjakana avokoa no manao izany. Tsy avy aty anivon'ny mpanohitra ny manao ny fanodikodonam-bolam-panjakana na manao kolokolo na manao tery na manao tsindry etseroa, fa avy aminy ireo olona ao anaty fanjakana sy ny karazana ady atsena n'ireo mpitondra fanjakana misy eo amin'ny andreo maro sy ny fanampitena an'ireo orinasa mbahoaka zany, ary ny fisehony ny endrika fitokonana etseroa ataon'ireo syndika, ataon'ireo mpiasa amina orinasa sy ireo manandrara amin'ny fanjakana, dia ahitana taratra amin'izay hoe tena bloke tanteraka ny fampandehanana ny raharaha eto Madagasikara. Dia zany no ikaroana ary etsotsika mandrakariva ny amin'ny hoe lahadinika faharoa momba ny raharaham-pirenena, satria tsy maintsy dinihana zao zava-misy izao ary tsy maintsy hoentina eo ambony latabatra, ary ny fanjakana mihitsy ny tairina ny ambopony amin'ny hoe tsy tokony atahotra amin'izany fikaonandoam-pirenena izany, satria malagasy no miresaka ary teny gasy no ifampiresahana ozy ny Filoha Karavalomanina zay. Olona hiresaka anio fa tsy olona hifanaikitra akoriny, ary vahaolana iombonana no karoany eo fa tsy vahaolana zay mety mahapetipety mitondra na mahapetipety mipanohatra, fa vahaolana zay ahafahana mahapetipety ny fiainan'ny Madagasikara, fiainan'ny malagasy ary fiainan'ireo vahoaka zay ato anatin'izany tany repoblikan'ny Madagasikara izany. Izay no dinihana ao anatin'izany fionam-be-pirenena izany, ka mbola niantsony ny Filoha Karavalomanana indray teo amin'ny toerana zay nanaovany appel tamin'izany fotoanandro zany ny amin'ny hoe ndao tsika hiroso any amin'ny fikaonandoam-pirenena mba handaminana izao raharaha tsy milamy eto Madagasikara izao, dia ny amin'ny resam-pifidianana sy ny raharaham-pirenena dia nambara zany tamin'ny sabotsy teo izay afatra avy amin'ny Filoha Karavalomanana izay. Akoatran'izay dia ny teny ihany koa izy ny amin'ireo fanaovana antso zay tena fampitahorana ny mpanohitra sy ireo rehetra zay mba maneho ny heviny, dia tena nitondrany Filoha Karavalomanana misy ny amin'ny hoe mila trotroinam-bavaka, entinam-bavaka ny mpitondra fanjakana, ka tsy miady amin'ny nofamandra ho ny Filoha Karavalomanana fa ny fanahy ratsy zay miasa any amin'ireny olona ireny, satria indraindray dia betsaka loatra ilay fana ratsy miasa nivon'ireny olona ireny, ka tokony hitondrana zay ambavaka zay, satria lasa tena manaonao foana, lasa any amin'ny zavatra tsy tokony andraisana fanapahan-kevitra mahapotika an'ilay resaka fiarahamonina, manimba an'ilay sotoavina ary manao tsinitsinina an'ilay hoe olombelona samy olombelona zay ny ataon'ireny olona zay mahazo fahefana amin'izao fotoana izao, ka tokony hoy ny Filoha Karavalomanana ny hiasana mafy amam-bavaka reny olona reny, indrindra ny mpitondra amin'izao fotoana izao zay kejainy zay fanahy ratsy izay,
fa tsy ny olombelona akory no edivana araka nambarina ny filomarika Ravalomanana satria tsy manana olana amina olombelona ny antokotiky Madagasikara na ny tena manokana fa eo an'ilay fanahy izay mibaiko sy miasa ary mampanaonao foana an'ilay mpitondra amin'izao fotoana izao no anisany olana ihany koa ka tsy tokony mahay miavany rehetra zany fa mila fiarahametana mafy mihitsy hitondram-bavaka hitrotro-bavaka an'izao lalana izay tsy amin'izay laony izao ka mahatonga an'ilay olona izay manana fahefana hamotika hamorotra hanao tsinitsinina ny mpanohatra izay tsy mitovy hevitra aminy ary tonga hatramin'ny fanapitehana fiainan'olona manokana aza zany dia voabaiko n'ilay fanahy ratsy ao anatiny eo daholo mahatonga an'izany rehetrarehetra izany ka ny antso izay fiarahametany olo-pirenena zay mba tena ho mafy ny tontolo mpivavahana zany sy ny hoe fitrotrona mbavaka ity firenena ity mba hahatonga saina an'ireo mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ary hiverin-dalana amin'izay fomba tsy mety amin'ny fanaon'izy ireo izany amin'ny ankapobeny nitondrany Marika Ravalomanana izay filopan'olona sady filoha nasionaly zany antokotiky Madagasikara zany zany afatra teo anatrehany rehetra tamin'ny sabotsy 9 volana oktobra tetsy amin'ny Magro Tanambao 5 izay ary mamaraparina amin'izay afatra lehibe nentin'ny filoha Marika Ravalomanana izay dia napetra ny mandrakariva ny amin'ny tena mijaly tena mahonena ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ary nandritsy ity fionany ity moa zany Rena Rabemananjara ho antsika mpiaino anko zany dia nisy fampandraisana anjara fitenenana ho an'ireo solotena ny antokotiky Madagasikara any amin'ny distrika samihafa zany ka anisany nandray fitenenana tamin'izany avy any amin'ny faritra lavitra indrindra Marolambo, Tanambopana Manapotsy, Manoro, Vatomandry, ny avy any Brikaville, ny avy any Mananara, Sainte-Marie, Soneranivongo, Vavatena, Fenerivo Atsinanana, Tomasina Faro, dia samy nandray anjara ankoatra ny Tomasina voalohany koa nandray anjara tamin'izay fanohan-kevitra izay ka nitantarany ireo mpikatroka samihafa sy aveny fotony ireo zava-misy iainan'izy ireo ara-tsosialy ara-piarahamonina zany ka nahafahana nanatsoka lesina ny amin'ny hoe tena latsaka katerena ny fiainan'ny firenena amin'izao fotoana izao ankoatra ny faharatsy ny lalana ankoatra ny tsy fahafahana mamoaka vokatra ara-dalàna sy ny hoe tsy hahafahana mamokatra noho ny alafon'ireo fitaovana entina manao ny fambolena zany tahaka ny hoe zezika ny fahareran'ireo mpamboly any ambanivohitra rehetra any ka tsy afaka mavitrika intsony niatrika ny asany dia eo ihany koa ny tsy fahafahana mamoaka an'ireo vokatra izay mba ahafahana manao retour zany amin'ireo asany sasarana dia mba tsaratsara ny vidim-bokatra tsy izany zava-misy iainana any ambanivohitra rehetra any sy ny hoe tsy mihodina ara-dalàna ny asa tsy misy vola izay tena mba ara-dalàna tonga amin'ny isambatan'olona fa tena mafy ny fiainana ary ireo vidin'ny zavatra samihafa dia tsy mame vitana hitovizana amin'ny fiainan'olona samihafa izay mba afaka manao an'izay fividianan-javatra zany pouvoir d'achat ny tiany fampiresahana amin'izany dia nambaran'izy ireo fa tena miantraika ny anaty vilany hoy ny fanehoan-kevitra izay fahasairanana zay satria dia betsaka ny tsy manana atokona zany tsy manana andrahona ny ambanivohitra rehetrarehetra any araka ny taraina izay nataon'ireo mpikatroka niakatra zany taty Tomasina izay solotena vitsivitsy nanatrika ity 20 taona ny antoko tiako Madagasikara ity fa eo ihany koa araka ny nambara tao anatin'ny resaka izay nataon'izy ireo dia ny tena tsy fananana asa zany satria potika tanteraka ny fiarikarena tao arin'ny krizy ny 2022 potika tanteraka ihany koa izay mba natsangana rehetra zany sy izay hoe orinasa afaka nianterana any amin'ireo distrika samihafa ireny ny antony zany dia tsy mahafehan'le azakazaka eo amin'ny lafin'ny tolotra sy ny tinady intsony ny orinasa ary tsy mihodana araka ny tokony ho izy intsony taorinany ireny krizy rehetra ireny satria betsaka zany ny perta ary betsaka ny mbola tsy tafarina indrindra moa taorinany 724 izay tena hoe tsy nisy asa mivangana nataon'izao fitondrana izao tonga tany ambanivohitra tany fa saika échantillon fotsiny io resaka trantsekoly resaka hôpitaly
resaka lalana amin'ny rary vatona pave ataon'ny fitondram-panjakana io fa raha tena reo asa miandry ho amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ny mponina any ambanivohitra rehetra any dia tsy misy izany. Nambarany sy ny tarainany marolambo zany, nresahany Tanambo Manapotsy zany, nresahany avany Mahanora avany Vatomandry zany, nresahany avany Mananara avany Soanerano Vongo avany Vavatenina, ary nitovizany rehetra mihitsy aza dia amin'ny hoe tena etriny hoe tany tsy misy fanjakana intsony ary vahoaka mihinany tsy fihinany no misy eto Madagasikara tamin'ny fanehoan-kevitra zay ho tanterahan'izy ireo. Inotsika fa ny namana ao amin'ny fampahalalam-bavao zany, sapana fampahalalam-bavao Rina Rabemananjara dia mbola andefa n'ireny fanehoan-kevitra na témoignage samihafa zay isaky ny distrika nandritry ny ty fotoan-dehibe ity, ary ahenotsika amin'ny sofina tsara mihitsiny izay nambaran'ireo olona any amin'ny tany lavitra satria raha Marolambo na Tanambo Manapotsy ny resahana tena lavitra dia lavitra izany Rina, kanefa dia tonga somatsara indrindra koa zany any Mananara zany Maroantsetra tsy natonga solosaina satria tena fatatsika fa lavitra ny Maroantsetra, tena lavitra Maroantsetra. Ary raha avy any Maroantsetra makaty Toamasina dia na mitsaka amin'ny alalan'ny ranomasina na amin'ny alalan'ny RN5 zany, kanefa dia tsy mora zany avy any Maroantsetra handeha amin'ny lalam-pirenena fahadimy zany satria tena vola be tsy hitanonoa matapitrisany vao tonga aty Toamasina satria mandeha amin'ny taxi moto na mandeha amin'ny 4x4 dia mbola miampita baka, dia avy eo indray mbola mandeha amina kilometatra maro dia miampita rano maro be zany izay olana eo amin'ny sehatra fitaterana izay ka tsy nahatonga any solitena ny Maroantsetra zany izay tokony nanao izay famelabelara-kevitra izany. Na zany anefa dia azo lazaina fa mitovitovy ihany ny fanehoan-kevitra isak'ireo distrika nandray fitenenana zany. Izay no hitondrantsika amin'izay endrikendriky ny fandalovan'ny Filomarika Ravalomanana izay. Fa raha teo amin'ny fikarakarana aloha zany amin'ny fankalazana ny 20 taona ny antoko an'ity hetsika lehibe ity dia tena professionnel tanteraka ny ekipa taty Toamasina izay nitarihan'ny sénateur Zaki izay filoha-lefitra nasionaly ny antokotiky Madagasikara misahana amin'ny faritany Toamasina, notarihan'ny Madame Blandine izay akotra ny faritra Antsinanana, notarihan'ny Distim ry Andriamatonaina zany izay tena nanao ny entso zavatra niaraka tamin'ireo tanora avy amin'ny antokotiky Madagasikara sy ireo sampana vehivavy zany dia tena niasa mafy mihitsy nampahomby any mihetsika lehibe tamin'ny sabotsy iny zany ary dia fahombiazana tanteraka isika satria tena saika tonga avokoa ireo mpikatroka izay nameno ary maro anisa izay tsy omby nifanitra ketso na metra tongotra tetsy Magro Tanamboasainky na ny taty ivelany ny toerana ihany koa aza dia nahitana maro an'izay mpikatroka izay namaly ny antso ho an'ny fankalazana ny 20 taona izay. Aravaina zany Toamasina ary miomana ihany koa ny faritany hafa zany sy ireo distrika hafa izay ho lalovan'ny antokotiky Madagasikara ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona sy izay hoe fameloma maso ihany koa satria dia akoatry ny hoe afatra toromarika torohevitra nentin'ny Filomarika Ravalomanana dia nampandraisana anjara fitenenana ihany koa ireo asolombavambaoaka ka ny député Fetra Ralamozafimbololona no nandray anjara nitondra fitenenana amin'ny anaran'izay solombavambaoka ny antokotiky Madagasikara. Izy moa dia namaly ny etaeta ny teo anivon'ny RMDM satria ny filoha lefitra nasionaly ny RMDM ho an'ny faritany Toamasina dia Andriamato Remy sénateur teo aloha dia tonga nanatrika ihany koa izao fanasana lehibe izay nataony antokotiky Madagasikara izao, ary ny afatra izay nentin'ny RMDM moa izay nampitana tamin'ny solombavambaoka dia hoe anokafy voamera-panadiady manokana na enquête parlementaire mahakasika ity solika amin'ny tapoka ity satria
tena fahafambaraka ho an'ny Tomasina mihitsy izany resaka fanampoana solika izany, ary laza ratsy ho an'ny faritany Tomasina. Akoatran'izay niantsony ny sénateur Rémy izay filoha lefitra nasional'ny RMD avaty amin'ny faritany Tomasina ny amin'ny hoe tena maika ny rosona ao anatin'ny lefikaonandompirenena satria tena potika latsaka akaterena ny firenena, ka niantsony ireo forsa politika rehetra, niantsony ho an'ireo olona pirenena rehetra sy ireo olon-tsotra rehetra izay mahatsiaro fa latsaka akaterena ny firenena, ka tokony haifanmetanana anafaingana anatanterahana an'ity fikaonandompirenena ity. Nisy olombamboaka fetrarana amin'izafimbololona moa dia dia namaly ny amin'ny hoe vonona tanteraka ny solombavamboaka ny antokotiko Madagasikara amin'izany fananganana ny vomeram-panadiady mikasika ny solika mitapoka izany, ka mba tsy ho veran-javona tahaka n'ireo vomeram-panadiady teo anivon'ny antenimera-pirenena ny ananganana vomeram-panadiady tahaka izao, satria mbola misy raha andrasany rehetra zany izay amin'izay vomeram-panadiady zay na commission d'enquête parlementaire zay, ohatra amin'izany resaka télécommunication, ohatra amin'izany resaka ravinala aéroport, ohatra amin'izany resaka fanondranana volamena, ny resaka vidim-piainana, ny resaka rahatany maro de maro raha ny fananganana vomeram-panadiady anivon'ny antenimera-pirenena. Ary fatatsika moa fa faranteo dia anisany niantso ny ananganana zay vomeram-panadiady izay ihany koa nisy olombavamboaka Brunel Razafy Janrova zay voafidy tany amin'ny district ny Kongo, satria dia nisy ny fitifirana olona nataony ny mpitandro filaminana tao anatin'izany district zany, ka nitsony ny ananganana zay commission d'enquête parlementaire zany. Ka eo amin'ny fomba fiasan'izany no nambarany solitenany reto olombavamboaka tiako Madagasikara reto ny mba hanana ny tena lanja fa tsy ho veriverymaina ho fatomomboka zany izay fananganana vomeram-panadiady eo anivon'ny antenimera-pirenena izay, ary tanterahany zany rehefa mazava sy miainga ny toromarika avy any amin'ny filoha Marc Ravalomanina amin'ireny lafin-javatra zay tokony hitondrana fanadihadiana ary andraisany antokotiko Madagasikara eo anivon'izany antenimera-pirenena izany. Nambarany solombavamboaka fetrarana amin'izafimbololona ihany koa tamin'ity fiaonandehibe ity tamin'ny fandraisam-pitenenany izy izay nisolitenan'ireo solombavamboaka ny amin'ny hoe voafitaka mivoaka ny Tomasina raha nanantena Miami kay Miami fopla hoy ny député fetra no tonga tatia Tomasina, ary ny arahan'irentana hitantsika zany satria mba misy any fivezivezena teny ambony ranomasina teny, asa mbola tsy vita no nanaovana oeraoera, asa inona no namaika ny fanjakana sy napikorobaka n'le mpitondra fanjakana hoe sokafy aingana aloha hivezivezen'ny olona lay fahatongava ny antokotiko Madagasikara taty toerana ve no napikarapaka azy ireo, ka ny sekretera-panjakana miadidy ny trano fonena sy ny tanàna vaovao mihitsy no nanokatra izany aty mbola tamin'ny sabotsy teo ihany izany rehetrarehetra izany moa tsika mpanaraka piaino ty fandarina miara-manonja ny MBS radio Mada ity. Zavatra mbola tsy vita hoy isika satria mbola ao anatin'izay hoe asa izay, ary fanatsarana ny sisin-dranomasina no an'ny vita amin'ny fanjakana io mbola iverenantsika hitondrantsika fanazava-kevitra ihany mahakasy indrindra ity resaka Miami ity, satria de tena nitaraina ny voaka ny Tomasina tokoa izy ny amin'ny hoe tena mba vondray izay tamin'iny, satria zavatra hafa mihitsy ny eritreretanay kaya hafa le nitondrany le fanjakanan'izy, ary karazany namafazana lainga pahabe maso tamin'ny taona 2024 ity tanàna ny Tomasina ity, de izy izay nampanantena ihany no nandiso ny zavatra nampanantenainy zany tamin'ny tapabolana lasa izay tatia Tomasina Rinarabe Mananjara. Ankoatran'izay moa zany de hoe ny fanarahana fitsipika zava-dehibe ho an'ny antoko tiko Madagasikara, fa anisany nandray fitenenina tamin'izao fiainan'izao ihany koa ny mpikambana eo anivon'ny bureau politika Andriamatoa Julien Andrimorasata ary ny sekretera jeneral ny antoko tiko Madagasikara koa nametraka an'ireo toromarika maro samihafa tsara ho fantatra zany ny amin'ny fiainan'ny antoko dia ny fanarahana amin'izay endriky ny fitsipika izay ny fametrahana ho zava-dehibe ny hoe miaraka mitantsorika ampahomby ny fiverenana ny antoko tiko Madagasikara amin'ny fitantanana amin'ny firenena, satria miandry izany ny vahoaka malagasy. Ary ankoatran'izay koa ny amin'ny hoe tokony tsy hitaratana mepaka ireo mpikatroka rehetra eny fotony ny antoko tiko Madagasikara fa tokony hiasa mafy, satria dia miandry azy
ny firenena amin'izao fahavoazana lehibe izay iaina Madagasikara sy ny vahoaka malagasy izay amin'ny akabiany ataoko hoe tatitra tsotsotra rina ny zava-misy taty Tomasina. Mbola ho avy mivantana ny tenanay dia iresadresaka izay tsy voaresaka maimaika tamin'ity fidirana androany ity zany, fa ny namana mpanao gazety Germaine Menjanary niaraka tamin'ny toky izay naka ny sary nandrakotra izany dia tsy maintsy mbola anana ireo karazana tatitra samihafa izay ho zaraina amintsika mandritra izay fandalovana taty Tomasina izay, ary efa nanomboka nandefa izany izy ireo tamin'ny sabotsy teo zany, indrindra ny fidirany Germain ihany koa tamin'ny alalan'ny Antso Antarby ary ny fandefasana ireo sary sy ireo fionandehibe taty Tomasina izay tena succès tanteraka, réussite tanteraka araka ny nambarantsika azy teo izay. Ireny trangan-javatra ireny no tena atahoran'ny fitondram-panjakana ny antokotiko Madagasikara, ary izay no mahatonga n'ilay hoe hevin-dratsy indraindray ny amin'ny hoe azo omena lalana io antokotiko Madagasikara io amory vahoaka. Aleo gejaina hidina ireo toerana samihafa ary ampiasaina ny fitandro filaminana izay iambina an'ireo toerana izay fananany ny antokotiko Madagasikara amin'ny alalana ny filoha nasionaliny dia lasa tsy tonga izay faniohon-kevitra izay tahaka n'izay seho tany Tsiranana, tany Mahajanga, tany Antsirabe efa nisy izany, tany Toliary ihany koa dia efa nitrangana izany rehetrarehetra izany, dia manomboka tsapany rehetra ilay izy hoe ay le fahombiazana amin'ny fanehoan-kevitra ohatran'izao tahaka n'izay natao teto amin'ity toerana ity tato Magoro Tanimbaosainga no tena atahoran'izy ireo, kanefany dia nilamina tsara ny fanehoan-kevitra, niditra ampilaminana ireo mpikatroka ary efa vita ny natao hatrany amin'ny fampiratiana an'ireo asa izay nataon'ny antoko Madagasikara nandritra ny fotoana izay nitantanana ny firenena sy ny tantana ny filoha Marc Ravalomanana indrindra an'izany Madagasikara izany dia niravina nandeha moramora, ary tsy nisy ny hoe magazay mivaka, tsy nisy ny hoe fandratrana olona teny amin'ny lalana tanina, fandrangitan'olona na mety hoe fietsehana amin'ny alalana mouvement samihafa, fa nody mangingina, nody ampilaminana ary nody ampifaliana ireo mpikatroka izay nandeha tongotra, nandeha tamin'ny tricycle, nandeha tamin'ny tiktik zany avy niatrika izany fotoana izany. Ohatra lehibe zany ny zava-misy taty Tomasina ho an'ny faritany hafa izay mbola handray izany 20 taona ny antokotiko Madagasikara sy ny redynamisation zany sy ireo district hafa izay mbola holalovan'ny antokotiko Madagasikara, dia efa mampatsiahy zany tsika amin'ny resaka an'izany satria tsy maintsy mbola hitety faritra izay fampiratiana sy ny fameloma-maso ny antokotiko Madagasikara izay, dia handray azy tsika ho any amin'ireo faritra samihafa izay mbola tsy nandray izany mazava ho azy ny tiatsika ambara zany. Ka ny programa moa zany dia tsy maintsy ho resahana amintsika hoe aza indray manaraka dia ho resahany, ho rentsika atao anatin'ny fandarina miara-manonja avokoa zany rehetrarehetra izany rehefa tonga ny fotoana izay hamoahany eo anevon'ny birao politika ny fandaram-potoana toy an'izany tao aorianany ity fitsidiana fankalazana ary fameloma-maso natao taty Andrenivohitra Betsimisaraka taty Tomasina izay. Fa rehefa miresaka Tomasina ihany tsika dia raha politika telo sosina nge no nitranga taty Tomasina ankoatra ny an'ny antokotiko Madagasikara, dia nosokafana maimaika io sika ilay miami toeram-pitsangatsanganana, ilay hoe miami malagasy indray zany fa tsy miami any États-Unis tamin'ny sabotsy teo. Asa mety hoe anakomana ny sainy rehetra na ameriverezana ny sainy rehetra ve amin'ny hetsika lehibe ataon'ny antokotiko Madagasikara, fa zany aloha tsy problème zany satria fantatry ny rehetra fa anisan'ny mpakafy ny moron-dranomasina ny pray-tandrazana ty amin'ny faritra izany, ka rehefa tonga ny fotoana tahaka izao ahafahana izay mitety reny toeram-pitsangatsanganana moron-dranomasina reny dia manatanteraka izany mazava ho azy ny pray-tandrazana aty amin'ny faritra izany. Fa tetsy analanjyrofo dia nanatanteraka kongresy izay nivadika tamiko redynamisation na fameloma-maso ny antoko TGV
mbola hoetitsika amin'ny fanadidina manaraka ary tsy hoela ny zava-misy tany Fianareva Atsinanana tany satria miezaka manao fanangonam-baovao samy hafa isika ny amin'ny hetsika izay nitanterahany antoko TGV zany izay tena hoe malalaka mihitsy nivezivezy nanao carnaval ny tety tanàna nanao famoriana olona tao anaty trano dia gaga sy mipetraka ihany fanontaniana hoe fa maninona no malalaka ho an'ny hafa fa maninona no tery tsy mahazo alalana tsy afaka maneho hevitra tsy afaka mitafa mikambana ao amin'ny antokotiky Madagasikara fa rehefa ny antoko izay mpiaradia amin'ny fitondrana ny TGV dia misokatsokatra daholo ny lalana rehetra hatramin'ny trano izay nandraisana ara dia salle d'œuvre ny katolika no nandraisana izany ny mpanatrika moa zany dia tena nampametra-panontaniana fa misy tsy tokony hanatrika izany mihitsy amin'ny andraiky mpanjakana indrindrandrindra voalaza ny lalam-panorenana tsy tokony hanao fiandaniana politika ny SEG na ny secrétaire d'état la gendarmerie dia nanatrika izany fionany izany ary raha ny vaovao fantatra sy ango vaovao nataontsika dia hoe ny kabary mihitsy nandritra ity fionana atao Fianareva Atsinanana atao anatiny izay hoe fameloma maso eo koa moa zany dia manahirina ihany ny amin'ny hoe fangatsy nahita voambolana hafa le TGV fa tsy maintsy voambolana nampiasainy antokotiky Madagasikara redynamisation na fameloma maso dia izay ihany nentin'izy ireo raha ny overina zany fa tokony congrès zany ary hametrahana tompon'andraikitra politika vaovao eo anivon'izany antoko izany dia ho resahana isika amin'ny fotoana mahamety aminy tsy hoela ny resantsika izay satria manan-javatra marobe ambara mikasika io afiaona atao Fianareva Atsinanana io isika zany fa raha raisina fotsiny izy dia hoe nikoropaka dia nikoropaka misy le antoko-panjakana sy le olo-panjakana amin'izao fotoana izao ka tsy vitany hoe mampiseho foto-drafitrasa mbola tsy vita ho hita be sy maro fa eo ihany koa ilay hoe fametrahana ny raharahan'ny antoko zany amin'ny alalany toy ny fanaovana fameloma maso tahaka itony noho ny fatahorana fotsiny ihany zany ny antokotiky Madagasikara izay nanao fankalazana taty Tomasina fa eo ihany koa ny amin'ny hoe tsy fahatoko isantena intsony amin'ny fifidianana ho avy eo dia ny ataon'izy ireo dia fametrapetrahana paikady melomy fotoana na amin'ny endriky ny fampelezan-kevitra sy ny hoe efa fisarihana sady ho an'ireo mpifidy amin'ny ankapobeny homba an'izy ireo ary manao ny teritery kely samihafa eny amin'ny sehatra rehetrarehetra eny zany zava-misy ary tsy hoditsitsika tsy hita akoriny zany satria efa saika isan'andro ny ahitana n'izay hoe fangalaran-dimelo ataony ny antoko-panjakana ny volomboasary izany hitondrantsika fanadihadina io isika satria betsaka ny zavatra azotsika ambara mandritra na tao anatiny izany fiaona izany araka ireo izay fitrandraham-baovao izay mbola ataontsika moa amin'izao fotoana izao. Faraparany alohan'ny anomezako ny fitenenana Andriana Arabe Mananjara ao amin'ny studio zany dia mbola miantsika hatreto hoe inona moa zany ny faneho-kevitry ny solombam-bahoaka ny Madagasikara boribory tany faharoa l'Antrakotomanga zany taoriana ireny fahatratrarana antotan-taratasy fahatratrarana ihany koa fiarakodia izay nitondra hazo izay tsy azo entina ireny hazo voamboana efa nitondra fanazavana zany sekretera jeneraly ministera ny tontolo iainina sy ny fampandrosoana lova-ntsafy fa mbola mangina hatramin'izao itenenantsika izao raha tsy hoe ny aorianan'ity faneho-kevitra ity dia hiteny zavatra hafa izay nisy olo-mavomboaka voakasika tamin'ity raharaha ity fa tena fanapara-pahefana tsotra izao ny ataon'ilay mpiaradia sy ataon'ilay olo-mpanjakana izay ao anatin'ny valan'ny volomboasary dia mbola tsisy ny faneho-kevitra midika ve zany fa nanao izy ary sarotra aminy andahy izany fa ho an'ireo izay mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana aloha zany dia misy manameloka an'izao fihetsika nataon'ny solombam-bahoaka izao ary tsy voafarany tsy farany ary tsy fanombohany ny trangy ohatran'izao any solombam-bahoaka izay eo anivon'ny heritena ny volomboasary aloha zany sy ireo olona izay manana andraikitra ankoatra ny maha-solombam-bahoaka dia betsaka izay hoe nampiteny ny anarany teto Madagasikara izay nanomboka tamin'ny taona 2020 sorarivo ka hatramin'izao itenenantsika izao. Inona ny fanapahan-kevitra raisiny eo anivon'ny anteny meram-pirenena
zany koa mbola fanontaniana mipetraka zany ary isokatra tsy hoe la zany fivoriana izany iandry izany ve voapanatso na piatso tsolomamboaka ny Madagasikara vao fito amboribory tamin'ny faharoa voaresaka tamin'izao raharaha izao ny manam-pahefana zany tandrefy izany na de voary ny immunité aza ny solomavamboaka de misy ihany ny zavatra azo igny ihany tamin'ny fahitana ity taratasy autorisation de transporter zay mbola tenentsika sizingezentsika ny amin'ny hoe tsy mbola nahita teny makasika an'izany ny olona voakasika lay antota taratasy zany dia andrasantsika ny toy an'izany de ny eo anivo ny fitandrona ny filaminana ny eo anivo ny ACC ihany koa dia tsara maneho ny heviny amin'ny hoe vohitsakitsaka izay nambarany teo anivo ny lalam-pandrena ny amin'ny hoe tsy tokony hisy ny fiandaniana politika zay ataony tompon'andraikitra zay amsahana ny fitondrana raha-panjakana dia anatin'izany ny mpitandro ny filaminana anatin'izany ny mpisehatra ny tontolon'ny fanabeazana sy ny fampianarana mony ao anatin'izany ny tontolon'ny fitsarana zay resahany lalam-pandrenana zany na ny neutralité politique de l'administration de iny zava-misy tany analanjorofo zay natrehan'ny sehidiny ihany koa dia tokony hisy ihany koa ny fandraisana fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izay satria tena manitsaka any lalàna zay fihetsika nataon'ilay tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny gendarmerie-pirenena zay miandraikitra ny tontolo ny fandriampahalemana eto Madagasikara. Izy moa dia efa nanambara fa manao politika tao amin'ny dondresaka na zay ny fa hoe politika ny fandriampahalemana fa raha ny zavatra fatapatatsika dia endrika fanaovana politika ary izay mihitsy aza no fantatra tany mifaneho-kevitra samy hafa tany amin'ny hoe manao politika mihitsy ity secrétaire d'État ny gendarmerie ity dika zany fa manana fiandaniana ara-politika ny eo anivon'ny zandary amin'ny alalany lehibe zay vovon'ny ediny lohany dia ny secrétaire mpanjakana medidiny gendarmerie dia mbola inona ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny ACC amin'izany fantsahan-dalàna izany. Inona ny toerana anasokajina ny gendarmerie-pirenena zay manomboka ty ambony mandrapahatonga ty ambany zay azo lazaina fa manana fironana makany amin'ny fitondram-panjakana izany ve no mahatonga ny zandary mafana fo manao ny fisakanana samy hafa ny antokotiko Madagasikara sy ny filohany na ery afara vohatra ery anoloan'ny vavahadin'ny trano filomarika Ravalomanana na any amin'ireo toerana rehetra zay andehanana ka hanaovana fisakanana filomarika Ravalomanana na any amin'ireo faneho-kevitra zay tokony atao anaty trano ataon'ny antokotiko Madagasikara ka ny namana eo anivon'ny zandary no tena mafana fo an'izany dia efa manomboka milatsaka tanteraka zay saritavo zay mivany saritavo amin'ny zay fijoroana na fironana politika zay efa manomboka taratra ataony eo anivon'ny secrétaire mpanjakana medidiny gendarmerie zay dia ataontsika hoe ministra koatra izy raha ohatra ka nalanjorofo ny resahana nateo azy kanefa dia tsy tokony ho tonga any amin'ireny raharaha nantoko ireny satria ny feona tamin'ny sabotsy nataon'ny TGV zay hoe congrès party ny TGV zay dia tsy tokony hidirana tompon'andraikitra ao anatin'ny fanjakana indrindra ho isika ventsika ihany manana andraikitra lehibe eo anivon'ny fitandrona ny filaminana eo anivony zay hoe asa zay saropady zay dia ao anivon'ny foloan-da zany satria tsy mampiseho an'ilay endrika tsy fironana tsy fombanatsy tsy fombany amin'ny aroa ny tokony fojero ny mpitandro filaminana kanefa dia lasa lay lehibe indray no manome ohatra tsy milamina ratsy zany ho an'ilay ambaratonga rehetra ao anatin'izany rafitry ny gendarmerie zany dia mba hafahafa ihany zany eo no andrasantsika inona ny fanazava-kevitra hoentin'ny anivon'ny ACC satria nisy fantsahan-dalàna reny inona ny faneho-kevitra hoentin'ny anivon'ny mpanendry mazava ho azy ny prime ministre lehibe ny gouvernement manoloana ireny inona mety ho fanapahan-kevitra raisin'ny fomba fanaovana politika ireo acteur politika ireo parti politika amin'ireny fihetsika rehetrarehetra ireny satria dia mamoafady amin'ny fomba fanaovana politika zany ary tsy mbola nasahiny ireo mpitatana nasegi ny fandimby teo aloha ny amin'ny hoe manatrika amin'izay congrès nantoko izay ary mandray anjara fitenenana mihitsy azy ao anatin'izany congrès nantoko izany amin'izao zany no hita zay tsy fahita tao anatin'ny enimpolo taona dia hita sy tsapa ao anatin'izao fitondrana izao.
mbola hitondrantsika fanadiadiana koa zany rehefa tonga fotoana zay efa atsika mitondra zany fa nanaovako fampidirina fotsiny ihany zany mba ahazoantsika rehetra zany ny sombitsombina adevitra zay tokony ho fantatry ny rehetra ao anatin'ity raharaha ity ary ampanokatra ny sainy malagasy rehetra mihitsy ny amin'ny hoe tena efa miborika mandeha tsy any amin'ny tokony izy tsony ny zava-misy eto Madagasikara satria tena fantsan-dalàna amin'ny endriny marobe amin'ny endriny samihafa amin'ny endriny zay tena tsy mameotra tsara ny amin'ny hoe état de droit na fanjakana tandalàna zava-misy eto Madagasikara ary tsy mamisy asiny tsony an'ilay tena hoe repoblika satria natao hoe repoblika anie dia fisiny ny androm-panjakana ary fanajana ny lalàny zay miainga voalohany indrindra amin'ny lalam-panorenana zay hoe tokony ho tandrovana toy ny anak'Andriamaso kanefa tsy zany zava-misy isiainana eto Madagasikara zany ka anairantsika any raha mbola misy tompona andraikitra eto dia tokony samy andrainy andraiky ny tandrifizany farany amaranako ity fampitana vatana miainga tia Tomasiny ity ho an'ny mpanaraka mpiaino rehetra dia tena mampalahelo ny maheno sy mahita ny vaovao miparitaka eto sy eroa ary matoritory fo mihitsy satria be loatra lay aitrano aina famaizana ala famaizana tanety eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary saika isan'andro no ahitana an'izany dia mametra mpanotaniana marobe tsika anton-javatrinina daholo ny mahatonga nyity famaizana etsy famaizana ireo ity ary anisan'izany ohatra lehibe de Bali izay any tsy lavitra ny Soalala any misy an'izany toeran'izany potika ary mahita ao anatin'izay ireo biby marobe izay arovana fa idory tanety tsy fakahitana fahamazana karazana ala maro misesy na avy any atsimo makatia avaratry ny nosy any atsinanana makany andrefana na voatany dia betsaka izay famaizana izay indrindra ireo tanàna dia misy tanàna maromaro ihany koa fantatra zany fa may zany tatoato dia mipetraka fanontaniana any amin'ny hoe anton-javatrina ny mahatonga izany dia miverina foantsika ny amin'ilay resaka nambara Filomarika Ravalomanina hoe tsy miady amin'ny nofo mandray isika satria tsy manana olana amin'izany fa amin'ilay fanahy ratsy no tena tokony hitondrana vavaka mafy be satria miseho amin'ny endriny samihafa izay fiasan'ny fanahy ratsy zany ka manome toe-tsaina ratsy eny anivon'ny fiarahamonina sy indrindrandrindra amin'ireo izay manana andraikitra amin'izao fotoana izao ka lasa manaonao foana ihany koa ka amafisina zany zay hoe tokony atao mafy be izay resaka vavaka izay. Mbola hitondrako fanazavana aoriana kely eo ny resaka chaîne de prière satria raha ny fantatra isam-pokotany dia miezaka mametraka izany ihany koa ireo olom-pirenena zany mba hitotronam-bavaka ary ataontsika hoe anisorana Madagasikara mba mivahoana izay kimaizimaizina fanahy ratsy zay ary mba eo ampelantanan'Andriamanitra marina le Madagasikara ary hama ireo zavatra rehetra izay mangeja an'ity Madagasikara ity any ambadika rehetrarehetra any. Zay ny azo ambara Rina Rabe Mananjara miainga avy aty Antsinanana aloha zany mbola hitondra fanadihadiana amin'ny vatana miaraka amin'ny solomamomoaka ihany tena koa fa marobe moa ireo vaovao izay tsy maintsy trandrahana dia manary loatra manao izay fitrandraham-baovao izay aty atoerana fa dia akasitrahana ianao ary akaherezina ihany koa ny solomamomoaka izay mitondra faneho-kevitra amin'izao maraina izao isika rehetra izay manaraka ifandarana izany. Dia misaotra indrindra ho an'ireo nandray tao anatin'izay 20 minitra izay zany fa dia averiko any amin'ny Rina indray ny fanohizana fandarana miara-manonja miaraka amin'ny MBS sy ny radio Mata aza misaraka aminay betsaka ny vaovao ary betsaka ny faneho-kevitra izay fampizarantsika eto dia tsy maintsy mbola hitombo moa izany satria efa marobe ihany koa ireo filaharana ho an'ireo te hivahiny ao anatin'ny fandarantsika Rina dia ampiakatra azy ireo indray tsika amin'ity herinandro ity. Fa ny razafanatany izay amin'ny vatana avy aty Tomasina ho an'ny mpiaino ny MBS radio Mata fandarana miara-manonja makasitraka tompola makatelina tompovavy. Isorantsika namana fanira zafa-manatany izay mivantana avy any Tomasina nitondra izay famakafakana izay. Ny miara-manonja moa zany mbola mitohy hatrany ary eto amin'ny plateau indray eto amin'ny studio dia efa eto ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafity tamin'ny alalany tiako Madagasikara atao amin'ny distrika ny Avaradrano ny député Jerry Randremolaina. Miarabanao député Jerry Randremolaina tonga somatsara eto amin'ny miara-manonja MBS radio Mata indray. Ya miarabanao namana Rina ary miaraba ihany koa ny
vahoaka malagasy zay manjo izao fandarana miara-manondro zao a ny any ampitan-dranomasina any a na ny eto toerana indrindraindrindra ny eo amin'ny distrika Navaradrano ary ihany koa ny vahoaka ny Tomasina zay nangataka anaovana zay kokoa manokana zay a dia miarabanareo manokana avy amin'ny Tamatavy zay nankalaza niaraka taminay niaraka tamin'ny président Ravalomanana indrindraindrindra ny faharoapolo taona nytika Madagasikara zay tena anisany nahitana fahombiazana ary indrindraindrindra tena nahitana ireo vahoaka zay tena hoe liana mihitsy amin'izay fankalazana zay sy liana ihany koa amin'ny afatra sy ny fampitam-baovao nataon'ny président Marc Ravalomanana. Arak'izany ambaranao zany député Jerry Randriamilaina hitanay teto ny tany Tomasina zany ny sary zay ino moa ny tati-baovao nentin'ny mpanao gazety ny MPS hitanay tao ny sarinao ianao atao nanahoana ny ambiance tamin'ny ankapobeny raha fahitanay azy taty Antananarivo tsy olona tao Tamatavy fotsiny ny tao fa misy hatrany Soanieranivongo misy lavitra dia tonga tao tsy nisy ny tao amina tamin'ny fiara fa ohatrany hoe tsy hoe ohatrany fa tonga tamina ampon'ny olona raha fahitana azy taty aloha ahoana ny tena zatra aseho tany? Ya, ny anahoana ny ambiance ao ianao ary ny arahana hita tamin'ny sary ary nisy ihany koa ny ambiance zay tsy hitan'ny tsika tamin'ny sary ihany koa fa raha resaka ambiance zany jerena tena anisany tena nafinaritra ary napietsi-po raha zay ny azo ilazana anazy satria dia misy tokoa ireo atao hoe mpikambana tany amin'ny distrika rehetrarehetra nanodidina ary atao hoe distrika faraky lavitra amin'ny distrika Tamatavy zany na hoe faritany Tamatavy ihany koa dia nisy nandeha tongotra mihitsy zay hoe nandeha tongotra lavitra izy ireo namonjy ny fionan'io ary zay anisan'le teneniko teo napietsi-po satria le fahatongavany président Marc Ravalomanana tany Tamatavy dia anisan'ny nanaitra ny olona tany amin'ny faritra rehetrarehetra ary isorana manokana ny rareo reny mihitsy satria zay le fitiavany amin'ny président fitiavany ana tokotiky Madagasikara eo ihany koa ny hoe fisian'ny RMDM miaraka amin'ny team dia liana ary indrindraindrindra tena hoe vonona ny olona hiaraka anafitra nyty Madagasikara ty. Zay le hoe fitiavan-tanindrazana ka tao anatin'ireny rehetrarehetra eny tao Tomasina teo ny resa mpifidianana moa zany satria hoe tsy maintsy hiatrika fifidianana isika amin'ny mahasolombavambahoakanao zany député Jerry Randriamilaina ahoana ny fandraisanao ny fanazavana izay noentin'ny président Marc Ravalomanana ary ianao raha teo miserasera amin'ny vahoaka eny fotony indrindra ny eny amin'ny fokotany zay iangan'ny lisy mpifidianana ny anarana sesisa. Marina tokoa zany namanarindra satria tany Tamatavy ny atao hoe nampitany président Marc Ravalomanana ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo zany hoe eraky Madagasikara zany no nanaovana antso ary indrindrindra nampitana ny afatra amin'izay hoe fanaraha-maso ny lisy mpifidianana eny anivon'ny fokotany eny anivon'ny sehatra rehetrarehetra zay hoe mpikirakira sy mpikarakara-n'io lisy mpifidianana io eo ihany koa zay mahatonga ny resaka be eto amin'ny resaka karapanondro fahobe ity zay atao tena mampiteraka resa be izy eo satria efa ty fotoana fohy mialohan'ny fifidianana no anaovan'ny fitondram-panjakana zay fanaovana zay kopy fahobe zay sy karapanondro ho an'ny olom-pirenena tsirairay. Izay indrindra no resahany eto hoe mba tsy sy ny resa be sy tsy ny tabataba indrindraindrindra mety ampikorotana aorian'ny fifidianana no anaovan'ny RMDM ny mpanohatra eo ihany koa ny atao hoe olona rehetrarehetra na société civile na ny olom-pirenena tsotra ihany koa tena hoe aloha fampiresaka aloha zay le atsona foana hoe anao ny fikonan-dom-pirenena na ny concertation nationale ny antony zay zavatra rehetrarehetra zay de mba tsy sy ny resabe ntsony teoriana satria raha vita ny fifampiresahana zay tsika vao miroso any amin'ny resaka hoe fanaovana karapanondro fahobe any amin'ny resaka fametrahana ny membre ancienny eo ihany koa hatrany amin'ny ACC sy reo filoham-pokotany zay tena hoe mahatonga resabe amin'izao fotoana izao.
misy mako ny atao eo ny fotonam-panjakana na ny hoe ministera misahana zay hoe fikarakarana lisy-pifidianana sy ny any amin'ny chenia zay tena hoe mieritreritra izy ireo fa fotoana tokony anaovana an'izany am'izao fotoana zao ary tena fotoana n'le izy kanefa le fomba ikarakarana anazy sy le hoe fanapahan-kevitra iraisan'ny rehetrarehetra izay zany ny tena takina ao anatin'le izy tsisy olona mihitsy anakana ny olom-pirenena tsirairay tsy anana zoany anana karapanondro fa mba ara-dalàna ve le anaovana an'le izy mba tena tokony ho izy ve ny anaovana anazy fa tsy atao hoe zay loha mitondra azy izy mety eo de zay zany no atrehany rehetrarehetra tsy hitondra vokatsoa eto amin'ny tany sy ny firenena ary tsy hitondra fitoniana sanatriany eto amin'ny tany sy ny firenena no fanaovana botolo na forsinina amin'ny zavatra iatrehantsika amin'ny fifidianana satria mahatonga eny an-karapanondro iny atao hoe tsy hoe olona tsy mana-karapanondro fotsiny le olona de anaovana karapanondro fa resa be ataontsika hoe any amin'ny olona tokony tsy omena an'izany karapanondro zany amin'izao fotoana zao na any amin'ny olona tokony tsy anaovana liditra anaty lisy-pifidianana ara efa mampiahany rehetrarehetra ary io tsy hoe mipanohitra na ny RMDM no tena mitaky ao anatin'io fa be deaibe ny atao hoe fiarahamonimpirenena ny société civile eo ihany koa ny olom-pirenena tsotra sy ireo atao hoe any anatin'ny sehatra ara-politika zay tena mahita fa mety atonga resabe eto amin'ny fiatrehantsika fifidianana amin'ny 2023 indray io zavatra hoe ataotao fatany io fa tsy irahana manapaka na irahana mandinika mba ahafahantsika miroso any amin'ny hoe fifidianana mangarahara sy madio de mba tena hoe hiaraka ampandrosana ty fireneny tsitsika aorinany 2023 ka tsika moa zany député Jerry Andrebolaina efa niatrika fifidianana araka nefa niresahana teto amin'ny miara-manonja fifidianana efa maromaro any zay natrehan'ny firenena zay ary le farany teo zao le deuxième tour tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia nahitana hoe zavatra tsy fahatomombanana be dia be fa reny moa zany no navoaka ny didim-pitsarana navoaka ny ACC de niarahana hitiny ny vokatra ka ao anatin'le izy hoe ny ratsy tsy kely lalana hiditra amin'ny fifidianana antsika na hoela na hoaingana teneniny président Marc Ravalomanana tany Tomasina ary moa tsy netefa tamin'ny Tomasina ihany tsy ho an'ny team mara ihany fa ho an'ny olom-pirenena rehetra hoe mila mailo de le mailo naverin'ny président Marc Ravalomanana imbe-dehibe hoe mila mailo inona ny tena tsara ho amafisina ao anatin'le hoe mailo satria maninona izay indrindra le izy namanarina ny mpanohatra indrindrandrindra hoe ny atokotiako Madagasikara mialatsiny ho an'ny namana rehetrarehetra fa rehefa vita ny fifidianana deuxième tour iny de fa nahita zavatra tsy tomombana be deaibe ary nahita zavatra tena hoe tsy mampino raha zay nilazana anazy talohan'iny de fa nanaovana nametraka fitoriana nametraka fitarainana ary nangataka mihitsy hoe mba ampitoviana tany amin'ny chenie ny valim-pifidianana nanao hoe afampitahana zany ny zavatra hita tsy taty amin'ny ny atoko sy ny zavatra nataon'ny chenie tsy tanteraka hatramin'ny farany moa zay zavatra zay fa de iny eo zany de naroso tamin'izay nefa ny rahantsika nahita ny zavatra nyseho taty aoriana zay ny vice président chenie ihany namoaka hoe reto ny doublon be deaibe tao anatin'le izy dika za zavatra matapitrisany dika zay zavatra hoe tsy miteniteny foana ny tim tsy miteniteny foana président Ravalomanana fa rehefa hita hoe tsy mety kosa de mendriky no tenenina mendriky no avoaka mba ho fantatry ny vahoaka malagasy mba tsy ahatongavantsika any amin'izay tsony de zay ny antony nampitamin'ny président afatra tamin'ny vahoaka malagasy tany Tomasina ary nisy fitenenana mihitsy ary atao naverimberina ampitaina amintsika vahoaka malagasy teny hoe mila mailo natao ohatrany kivazivazy le fitenenana ary natao tena hoe etefany any amin'ny tsirairay le fomba fitenenana hoe mila mailo ny antony de rehefa maheno an'izay ny olona de tafapaka le zavatra tiana ampitaina hoe mila raha maso zany
tsy zavatra rehetrarehetra zay konokononona am'izao fotoana zao ty mila raha maso zany ty zavatra rehetrarehetra zay hoe entina iatrehana amin'ny fifidianana am 2023 ao le resaka fikarakarana lisy mpifidianana ao ihany koa le resaka jugement le supplétif zay hoe fanaovana karapanondro fahobe na copie fahobe zay de eo ihany koa zany hoe ary sefokotany ova aiza daholo koa zany reto sefokotany rehetrarehetra zay napetraka reto ve ho azo antoka ve ny fomba fiasana izy reo satria tsy mivoaka avy amin'ny fivorian'ny fokon'olona zay indrindra le izy namana rina rabe mananjara ary zay le tena mametraka fanontaniana amin'ny ametrahany vahoaka eny fotony fanontaniana mihitsy hoe fa maninona tsy izy dika ve zany ny olona fidinay tamin'ny fotoan'andro no nosolosoloan'ny fanjakana fatany fotsiny am'izao reny olona reny de eo zany le mapetraka sady le aiaby dehibe hoe fa ataotsy hoe firy volana mialohan'ny fifidianana voasolo dolo sy fokotany eto Madagasikara ny akabetsahany fa zay efa mety manaiky azy sy miaradia aminy dia tsy de solondro zareo loatra fa tena ciblena mihitsy sy fokotany izy ianao tim miala ianao sy fokotany izy ianao mety ASVM ve mety tsy fantatra ve na manoana an'izy manoana nefa tsy tokony eo am'izay le zavatra hitondrana an'le raharaham-pirenena fa hoe reny aloha ny olona napetraka ny vahoaka de tokony reny no atsaitsika sy arahantsika ary ekentsika satria ny vahoaka ny tompo fahefana riny rehefa meny vahoaka fahefana ianao de tokony manaja an'izay ianao fa rehefa tsy manaika zay fanajanao le vahoaka zay ianao dia anjaranao mieritreritra rehefa tonga ny fotoana zay ametrahanao fanontaniana ny vahoaka hoe mbola mety asa tsy mety tsony tsy zany mahatonga nyle hoe tena hoe mila mailo foana amin'ny tian'ire mitoraka ty fa tsy tokony hiverina intsony tsy tokony avo intsony nefa misy namana moa ny teny hoe le ambony anamaly aho izy ka tsy tia zava-boribory tsony zany hoe rehefa misy zavatra mampiay azy zany la mampieritreritra de zay famailona zay zany tokony ataotsika ry vahoaka malagasy mila maiso zany tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra zay mety ho atao eny amin'ny sehatra rehetrarehetra miainga avy any fokotany io zany hoe mila mailo ianao zany mijery lisy mpifidianana ao ianao satsy ao namanao satsy ao ary le olona ao anatin'ny lisy mpifidianana ve so de sanatria misy olona efa maty ndray mbola hitanao ao na misy olona efa tsy mipetraka amin'ny fokotany io mbola hitanao eo na ihany koa mety misy olona tsy fantatra mihitsy mety mbola tafiditra na tsy ampytaona ihany koa zany rehetrarehetra zany tena mila fandraisana ndraikitsika olom-pirenena tsirairay ary tsika raha tay ho afaka am'izao krizy zao te ho afaka am'izao atao hoe tena fahantrana zao dia tsy vitan'ny mpanao politika fotsiny io na vitan'ny tompona ndraiky mpanjakana fotsiny io na ny olom-boafidy na be ny tanàna na président de la république na solombavam-bahoaka fa ny fandraisana ndraiky tsy ny olom-pirenena tsirairay isam-baravagana sy isam-batan'olona zay ampytaona izay no ahafahantsika mandresin'ny ratsy eto amin'ity firenentsika ity de izay no mahatonga le afatra apetraka hoe mila mailo azo eritreretina ve ty moa fanontaniana napetraky ny olona zany hoe manoloana ny zao toe-javatra zao azo eritreretina ve zany hoe lisy mpifidianana tomombana tsy misy kanina zany hoe lisy mpifidianana zany hoe ao daholo ny anaran'ny olona zay mananjo hifidy tsy misy anarana miverimberina ao tsisy an'izany hoe tokony ao nefa tsy ao tsy tokony isy an'izany zany fa hoe tena hoe tomombana azo atao ve ny manantanteraka zany mety fantatra ihany aloha le valiny fa tsara mafisina ihany angamba fa eto ny sehatra fahana amin'ny resaka an'izany député Jerry zao le izy efa nisy zany teto amin'ny tany sy ny firenena za tsy manao hoe tsisy diso mihitsy nisy mpifidianana zay indrindra fa matetika taloha tena hoe nisy latsaka indrindraindrindra hoe ny anarana zany nisy diso na dispel na misy tsy tafiditra kely tao le anarana na hoe prénom misy tsy ampy na prénom misy tsy ampy de zay rehetrarehetra zay no atao hoe misy diso ihany le izy fa tsy hoe misy tsy ao mihitsy le olona ary efa nisy teto amin'ny firenentsika zany zay zany tsy fahatomombana taloha hoe mety misy dispel le soratra fa kosa tena mitena hoe azo atao tena hoe manao lisy mpifidianana tena hoe tena ara-dalàna ekeny rehetra maninona ny amin'ny Brésil no 156 millions d'électeurs ka zay indrindra le izy ny tsika misy fanontaniana petraka manko ny problema neto amintsika zao raha olo-pirenena anankiray izy na filoham-pirenena mirotsaka ho fidiny izy
ka tena hoe tena ite hampandroso amin'ny Madagasikara marina, te hanavitra le firenena marina, de tena tokony anaika an'izay hoe ara-dalàna miainga avany amin'ny fotony mihitsy zany manara-dalàna hatrany amin'ny faratapony zany. Satria raha hitondra firenena anankiray ianao tsy mame ohatra tsara le olona hoentinao sy ny olona ho tantaninao dia tsy toteny amin'le vahoaka ianao ary tsy mety amin'ny vahoaka ny fomba fitondranao. Ka raha te hitondra le firenena amin'izay resaka andresahako zay ianao zany de tena hoe mila mampiseho modely mihitsy ianao amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra hoe aleo raha fa ataontsika ara-dalàna. Nisy mpifidianana ataontsika ara-dalàna daholo ny zavatra rehetrarehetra eny amin'ny atao hoe resaka CENI tena indépendant marina, na ihany koa ny any amin'ireny androm-panjakana ohatry ny ACC tena hoe olona tena hoe neutre. Satria raha ny atao hoe resaka ny any amin'ny resaka fitsarana zany tokony mampiseho an'izay mihitsy izy neutralité zay zany amin'ireny fiatrihana ny fifidianana zany. De zay mahatonga izy hoe misy androm-panjakana manokana mihitsy zay napetraka ny lalam-panondrenana hoe ikirakira ny resaka voka-pifidianana sy ny fanomanana ny fifidianana. Fa raha ohatra ka tsy nisy an'izay io de azo eritreretana ifamezatsy ny zavatra rehetrarehetra hoe ka io nge zavatra niarana anao tao daholo io nge ka ianona natonga an'io afaka mifaniditika zany amin'izay fotoana zay. Fa ty rehefa tena hoe mandeha amin'izay fa mangarahara sy madio zay tsika de tena tokony tsy hisy olana namanariana. Ary za de tena iteny eto hoe raha ohatra ianao ka te hirotsaka filoham-pirenena nizaniza ka tena mahatokony tenanao fa tena ho tian'ny vahoaka malagasy de tokony manaiky sy manaja zay resaka hoe lalàna amin'ny fifidianana zay sy ny rafitra rehetrarehetra hiatrehana amin'ny fifidianana. Fa maninona ny olona anankiray mety manao an'izay zavatra zavatra tsy miendrika natao hoe zavatra mety isay ahitana osoka natao hoe misy resaka ohatran'le double ancienne rehetrarehetra eny mety tsy matoko tena izy fa te ho filoham-pirenena fotsiny izy fa tsy tena le vahoaka mametraka azy eo amin'ny toerana. De zany rehetrarehetra zany tokony efa ialatsika zany tsy mahasoa amin'ny firenena zany voalohany indrindra, tsy mahasoa amin'ny vahoaka malagasy ary raha samy malagasy isika de tokony efa samy matsapa fa tena hoe tena fa mijaly le vahoaka malagasy. Efa tena ao anatiny tena hoe za zao mahita raha ny dendeny tany amin'ny tety faritra tany na manariana mbola tena moa tsy tia miteniteny foana fa manakaikikaiky ny kereta Madagasikara am'izao tena am'izao fotoana zao fa tena naizanaiza mety ho tratran'io ary raha ny famantarana ny toetrandro koa moa de efa niteny fa mety ho taraikiraiky koa ny orana amin'ity taona ity mety any amin'ny janvier any vao tena ho fahavaratra mety tsy andeha indray zany ny vary aloha mety be dehibe indray zany mety atao hoe iaino anatin'izay ahitan'izay eto amintsika aloha fa enga nefa Andriamanitra moa mahay manova zavatra de enga ne mba tsy ho tanteraka zany raha vinavinan'ny mpamantatra ny toetrandro satria mba mety diso ihany koa izy ireo fa ny raha nitsika de hoe mba tsy ho tonga amin'izany tsony ny eto amin'ity firenentsika ity mba tsy hijalian'ny vahoaka malagasy. Avy eo amin'le hoe fikarakarana ny fifidianana ao ny resaka lisy mpifidianana io de voatenin'ny président Marc Ravalomanana ny CENI fahitan'ny olona azy ohatran'ny tsy indépendant ny ACC mitaky ACC tena hoe neutre ny olona ny olom-pirenena nefa raha ny amin'izao moa zany mbola hoe ny président de république mbola manana quota anankitelo de ny androm-panjakana nareo amin'ny antenimieram-pirenena manana anankiroa izay ao anatin'ny ACC nefa fantatra hoe ny iza Maronisao ny Sénat manana quota anankiroa fantatra hoe iza Maronisao ny aty amin'ny mpitsara ny fianakaviam-be mpitsara no anankiroa de ahoana fahitanao an'izay zao raha ny fandehany ka hoe tonga de jerena ny ray mijery fotsiny isika hiatrika fifidianana. Sendrina namana fandiringe no rina namana rina mialatsiny no antony nanaovan'ny président Marc Ravalomanana antsoavo mihitsy hoe mila amboarina ary mila mifampiresaka alohan'ny anamboarana ny atao hoe ireo firafitry ny CENI firafitry ny ACC ireo zany de mila amboarina satria raha ny zavatra hita ary tsy azo tsy jerena zany zavatra zany fa tena hoe olona tena mankanakaiky amin'ny fitondra amin'izao fotoana zao daholo raha tsy te fotsiny Sénat zany tsisy olona hafa zany
olona mpanohana fitondrana taony ao anatin'nysysy timo tsisy nininina eo ihany koa ny aty amin'ny assemblée nationale zay te hoe nampandany an'io zavatry reo te solo tena ny antenimera-pirenena nge marina voalazanao fa maro anisany solom-bavambahoaka manohana fitondrana na hoe ny RT mihitsy ary de ny any MCN koa izy nanendrandreny olona reny tsy ny aty amin'ny mpanohatra mihitsy fa fitondram-panjakana any nametraka ny CNI rehetrarehetra de ozy ny olona hoe ahoana ny tena hipetrahany tena hoe neutralité ao anatin'izany efa fantatra daholo tonga de vaovavaly le resaka hoe tsisy zay zavatra zay de zay hoe ny antony hoe irosotsika mihitsy ary anaovana antso hafa hoe allo manao an'ity fikonan-dom-pireneny miresaka aloha allo miroso amin'ny resaka concertation nationale satria efa fantatra fa tsy mety ho zavatra io fa tena miroso any amin'ny resaka hoe fividianana tsy mangarara tsy madio fa zay ny azo ilazana anazy mandeha ila zany ka mba tsy hatongavana any amin'ny resaka korotana tsony na resaka tabataba na any amin'ny resaka fitoriana sy ny rehetrarehetra de hoe alolo mifampiresaka mihitsy ary rahantsika mahita nge namanarina fa tsy zay tsy mitaky am'izany am'izao fotoana zao hoe andao ifampiresaka aloha niza mihitsy akoatra ny fitondram-panjakana zay mbola tsy mety manaiky am'izao fotoana zao ka raha ho anahy mihitsy ny fitondram-panjakana de tena hoe mba ahafahana mihitsy hoe mametraka ny tena am'izay maray amandren'zay de mba fitarainana ny zanaka ke mba ilaina enona ihany reny zanaka reny ndraindray rehefa tena atao hoe izy moa filoham-pirenenao zao izy mitandrany eo zany mitondra ny Madagasikara tika na olona be taona araka nefa ato anatin'ny firenetsika de azo lazainy hoe zanaka eo anatrehan'izay fipetraky ny nina moa zany ny atao hoe amin'ny lafin'ny raharaha-pireneny de rehefa mitaraina zany le zanaka le olona hoentinao aty ambany aty de tokony mba maimeno ihany le ray aman-dreny hoe matory eto zaza reto menomenona de tena mahita marina misy zavatra tsy fetezanao na misy zavatra mety tsy milamina de tokony mba enon'ny mpitondra ihany zany zay fitarainan'ny olona rehetrarehetra zay satria reo fitarainan'ny olona marobe reo ne tsy le olona hoe mpanao politika fotsiny ary zay le tenena miseraserana amin'ny olona rehetrarehetra eny tena de tena hoe tena tokony ifampiresaka kosa raga tokony mba anina kosa fa tsy mety tsony ty tsy rarony tsony ty ary zay anisany miteraka zavatra be dehibe to amin'ity tany sy ny fireneny ity zao zany de tena tena amin'ny fitondram-panjakana mihitsy hoe nareo de tsy mahatapa-tena hoe sahirana am'izao fotoana zao amin'ny fampandrosona an'ity fireneny ity lasa mamono afony nareo lasa mijery zavatra atao foana nareo isaky misy zavatra teneniny eto amin'ny mpanohatra de lasa ohatrany le olona efa tsy mitondra ndray nohatrany atahoran'le mpitondra noho ny anton'le tsy fitezana be dehibe ve fa raha zavatra tokony izy tokony hoe manao zavatra amin'ny fanjakana de tokony hoe mampiseho mihitsy zany izy ny eo de mavita zavatra izy de manao zavatra izy zay ny zavatra tokony atao fa tsy vao misy zavatra kianina kely de ilo ny fandrombana ohatran'le anatrindresaka ohatran'ny biby miady misy biby ady mitangoronao daholo mifandrombaka am'le ady mety mipotry atrika na ny atao hoe tsika hoe resaka fitokonana lava ity na mpivarotra na ny mpiasam-panjakana na ny entreprise reny na maro na ny resaka fampianarana la mahitana zay fitokonana zay foana dikan'izay zavatra misy zavatra tsy milamina ao misy zavatra tsy mandeha ao de mba tsy hahatongavantsika amina hoe fitondrana tsony ao aorinany 2023 zay mety atrehantsika amin'ny fifidianana hoe mba zavatra mba tsy ady la politika tsony ny tranga mba tsy resaka hoe fanakianana be fotsiny nisy eo fa de hoe mba tokony hanavitra an'le firenena am'izay satria miaraka tompona andraikitra rehefa vita zay fifampiresahana zay na manarina de miaraka tompona andraikitra tsy isy tsony andeha ifanakirana be na fa io le fa fampiresahany rehetrarehetra io ka na mandeha io na tsy mandeha de miara manaiky fa samy tompona andraikitra rehefa miara tompona andraikitra ke tsy misy tsony fampitabataba zay zany le tena tiana apetraka amin'ny resaka hoe fikonan-dom-pirenena io zany namana rina ra-pimananjara eny ary amarana ny fandraisana ny député Jerry Randremolaina isika tsy hivona ihany fa solombavamboaka Madagasikara voafita tamin'ny alalan'ny tim tao amin'ny distrika ny Avaradrano izy moa anisan'ny nakany Tomasina tany nanamarika ny faharoapolo taonan'ny tim niaraka tamin'ireo vahoaka marobe teo ihany koa ny président Marc Ravalomanana amarana antsika azy ary satria mbola hiakatsehatra eto ny député ny Madagasikara voafita tao amin'ny distrika na Tsimorano ny député Alain Ratsimazafy menanao raha serra député Jerry inona ny tianao amafisana ao anatin'izay rehetrarehetra
zay indrindrandrindra ty rezaka hoe mila mailo ty ia manam-potoana marina moa ny manapitra ny fotoana zay ahafahana miresaka amin'tony ainy amanjery tony a de eo ihany koa ny namana mahafinaritra député Alaratsimbanjafy Ratsimbazafy efa zay volona tokoa anao ny fandaharany ihany koa de ny tenako zany de tena mampita zay afatra zay ho an'ny vahoaka ao amin'ny distrika Navaradrano zay atao hoe andraiketan'ny tena am'izay resaka tena fanaraha-maso atsika rehetrarehetra fahamailontsika iny anivon'ny fokotany am'izay fanaraha-maso ny lisy-pifidianana distrika Navaradrano satria distrika Navaradrano tena ngeza commune 9 ary 9 commune de zay rehetrarehetra zay a no antony ampitahana sady ny afatra ety amin'ny aina manjery ohatr' zao a ety amin'ny miaramonina ohatr' zao a no afahako ihany koa mampizaran'izay aminareo a hoe alohantsika tena mifanetana nizaniza afaka manara-maso mijery ny anarany na ao na tsy ao anaty lisy-pifidianana mijery ihany koa hoe sao de misy zavatra afaka anaran'olona hafa ihany koa araka le fanambara teo hoe sao de tokony tsy hipetraka ao na sanatryavina efa mety efa olona efa maty ve na sanatryavina mety misy olona tsy eny tanàna akory ve mety eo anatin'izay zavatra zay a de ihany koa zany hoe mifampitanareo vaovao aminay raha ohatra ka mahita zavatra tsy mety nareo any na mahita zavatra tsy mazavo nareo any a de mampita zay vaovao zay a aty amin'ny solombavam-bahoaka na eny amin'ny distima ihany koa na eny amin'ny comitima ihany koa na amin'ny tompona andraikitra ny vatana ihany koa afaka tenenina ihany koa rehefa mahita zavatra tsy tomombana zany na tsy fitezana am'izay resaka lisy-pifidianana izay de zay no anatanako atsika vahoaka Avaradrano na tsy Avaradrano ihany koa fa vahoaka malagasy rehetrarehetra mba hijery sy anara-maso zay lisy-pifidianana zay zany a dia mirarosoa atsika rehetrarehetra nanjoy izao fandarana zao a dia mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa amintsika rehetra ndray eny ary isaorantsika ny député Jerindra Andremolaina nitondra an'izay fanazavana izay zava-dehibe ny nambarany teo satria izy ty raha-pirenena tena atsika mianakavy hoy ny président Marc Ravalomanana tany Tomasina hoe mila mailo ary io mailo io naveriny imbe-dehibe mihitsy ka ao anatin'lay fahamailona dia miaraka amin'izany ihany koa ny fifanentanana ny fifampitana vaovao io koa tena zava-dehibe mihitsy raha mahita zavatra tsy mety aza-kononona samy rery fa apitao amin'ny namana ny samy tiako Madagasikara moa zany efa samy mahafantatra ny tokony ataony dia izay apitaina ihany koa amin'ny mpiaramonina satria tena ilaina mihitsy zay fifampitana vaovao izay eto ane tonga de itsina mihitsy fa zarany sasany any ambadika any ary tsy misy ny resaka serasera zarany sasany any ambadika any aza tsy mahazo ny vaovao marina ny any amin'ny faritra lavitra any ary sika mahita fa tena hoe misy ny mezaka hoe tena ife samy rery an'izany hoe fampitam-baovao izany ka eo ny fahamailona fa eo ihany koa zany manampy an'izay ny fifanentanana ao anatin'lay raharaha mitsikitsika namana ny député atsy ambadika atsy namana faly ihany keo ambadika eo de fa eto akaikaiky ny député Alain Ratsimbazafy ka lay fifanentanana sy ny hoe fifampitana vaovao eo amin'ny samy olombelona tena zava-dehibe iny indrindrandrindra any amin'ny tany lavitra rehetra any mbola betsaka ny tany tsy misy lalana mbola maro ny tany misy lalana fa zara raha tsona hoe lalana dia izay zany tena hoe fitiavan-tanindrazana no dikan'izany rehetrarehetra izany le hoe fijerena ny anarana ny anatin'ny lisy-pifidianana zava-dehibe iny ny fikaonan-dom-pirenena atsy ny hoe fionana ny fampiresahana iny ketrehany ary iny raha mifahitana ny raha-pirenena amin'izao fotoana zao de tsy azo hitovirana ny fisiny zany ny hisiny zany antsona hoe concertation nationale zany na izay tsony hafa azy hoe dialogue na ina fa zava-dehibe de hoe mifampiresaka tsy azo hitovirana ny momba an'izay tompoko fa etsy an-daniny ihany koa ny fandraisana ndraiky ny olo-pirenena amin'ny fanaraha-maso indrindrandrindra ny lisy-pifidianana sy ny kipitsopitsony ihany de ilaina izay zavatra izay mba tsy fanomezantsiny amindray rehefa avy eo député Alain Ratsimbazafy voafity tamin'ny alalan'ny team atao amin'ny distrika na Tsimrano efa eto amin'ny plateau izy faly miarabanao tompoko
Fa miarabanao na manarina ry manatitra ihany koa ny araba ho antsika mpanaraka ny fandarana miara-manonja ilana tsy indrindra ity ampiandohana fa somary kentsona kely ihany ny feo a somary mandalo ny gripa dia ilana tsiny amin'izay feo zay zany aza nefa dia manana didy manana andraikitra ny tena amin'ny hoe fifampiresahana fampitam-baovao ary ihany koa fampitana ny raharaha-pirenena amin'ity fandarana miara-manonjy ity dia tonga mandray anjara ao anatin'izany fandarana izany eto moa dia anaovana kompatanana manokana isika atao anatin'ny distrikana Antananarivo Atsimondrano izay manaraka tsy tapaka nyity fandarana miara-manonja ity. Eny ary hiditra amin'ny votoato isika député Alain Ratsimbazafy taka ny député Jerry Randrambolaina teo ihany koa dia hitanay ihany koa sarinao tamin'ile tany Tomasiny iny fanamarena fa tsingeritaona fa 20 ny tiako Madagasikara teo moa zany ny président Marc Ravalomanana fa maro dia maro ny olona tao ianao ihany koa tazanay tao fahitaona ny ambiansa ohatran'ny fanontaniana tamin'ny député Jerry any. Mahafinaritra dia mahafinaritra aloha ny atao hoe ny fakahita-tava tamin'ireo mpikatroka tiako Madagasikara tany amin'iny faritra Tamatavy iny. Maro ny olona ary hita sapa mihitsy ny hoe etaetany zany vahoaka zany iona amin'ny filoha Marc Ravalomanana na eny an-dalana zany na teo amin'ny toerana izay nanaovana ny fionana amin'izay le hoe fankalazana ny tsingeritaona fa 20 ny atoko tiako Madagasikara izay. Tao anatin'ny hafaliana no ny onana ary atao hoe velombolo ny mpikatroka tiako Madagasikara indrindra tao aorianan'izany fionana tao Tamatavy zany Tanambao Fadimo no toerana izay nafahana zany nanao an'izay fionan'izay. Ny zavatra hita sy tsapa Andriamatoriana raha ny eno ireo atao hoe fandraisam-pitenenana nataon'ireo solotena isaky ny faritra samihafa izay tonga namonjy an'io fionan'io dia ny fahenona ny antsoantso izay ataon'izy ireo mahakasika ny hoe vonjeo zay dada. Ny taraina maro samihafa apetraky ny renim-pianakaviana manoloana ny hoe manana fahasairanana amin'ny lafiny famelomana ny ankohonana tsy zaka intsony ny fiatrehana ny vidim-piainana potika avokoa ireo foto-drafitrasa tamin'ny andro ny tantana ny filoha Marc Ravalomanana ary tsy misy fanarenana zany ankehitriny ary indrindra moa zany vao marika atao ny lafiny lalana izay tsara ihany koa no mitondra fanazavana amintsika fa ny lalana Antananarivo Tamatavy dia tena fa tena simba tanteraka amin'izao fotoana izao. Feno lavaka ary indrindra ny hoe Antananarivo hatreo Moramanga zany dia tena ahitanao ny tena faratsy ny lalana tanteraka mihitsy. Maro be ny fanamarihana sy taraina nataon'ireo olona zany tany toerana ary atao hoe manao antsoavo mihitsy amin'ny filoha Marc Ravalomanana ny iverenany hitantana nyity firenena ity izay atsapan'izy ireo fa ny filoha Marc Ravalomanana irery ihany no any vahaolana azo anteherana amin'ny famahana zany nyty olana eto Madagasikara ity noho ny zavatra efa trakefa efa ananany ny faiza manao ananany ary indrindra ny ataontsika hoe profo mitohaka amin'ny tendany ireo asa izay no tanterahan'ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny tantanana ny tany sy ny firenena. Velombolo ny rehetra tamin'ny fionana ho iaho teo ary atao hoe zavatra sarobidy ho an'ny vahoakan'ny Tamatavy sy manodidina iny fionana tamin'ny asabotsy lasa teo iny. Tao anatin'izay ihany koa no efa narahantsika tamin'ny oronateo sy oronatsary teo ny atao hoe fanetanana nentin'ny filoha Marc Ravalomanana hiatrehana ny raharaha-pirenena. Amafisina hatrany ny fijoroantsika vahoaka manoloana ny hoe fandraisana andraikitra mialoha an'ity resaka fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena ity. Zava-dehibe ny fandraisana andraikitra satria efa irahantsika malala ny ataontsika hoe tetsi-dratsy izay ataon'ireo sasatsasany
eo amin'n'ivon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao a miaingana amin'ny fanomanana ny lisy mpifidianana zay mampiahihany be sy maro indrindrindrindra ny mpisehatra ara-politika zay tsisy zay tsy miteny amin'izao fotoan'izao an'ireo aia samihafa amin'izay fiatrehana ny refonte na liste électorale izay eo etsy andan'izany zany dia tsy mety itsony itsika raha hitaza-potsiny fa kosa dia ny fandraisana andraikitra manoloana ny fanaraha-maso any fanatanterahana an'izany lisy mpifidianana zany mba ho tafiditra ao avokoa ny olom-pirenena zay manana zo tokony hifidy amin'ny fotoana zay fotoam-pifidianana zay andraindraitsika moa amin'ny taona 2024 dia mba samy ho afaka ny handray anjara ao anatin'izany fifidianana zany ary any ny anehoana n'ilay antsoina hoe fanapahan-kevitry ny vahoaka hoe iza ny olona tia ny tantana marina an'ity fireneny ity ka tsy sasatra zay ny mbola mitondra an'izany fanentanana zany ary inona fa isika indrindra ny tompona andraikitra eo anivon'ny atokotiko Madagasikara ny anivon'ny distim zany na ny comtim na ny foktim dia fa ombenombeny nanomezana an'izay fampitam-baovao zay ka handray ny anjara andraikitra tandrify amin'izay lafy ny fanentanana mpiarabelona zay satria dia adiditsika indrindra ny ato anatin'ny atoko politika no manentana ny fiarahamonina amin'izay fiatrehana ny raharam-pirenena zay satria sady zo no adidy izany mifidy zany namanareny ka zay indrindra matsy satria zany rehefa tena jerena mihitsy le izy araka ny fanambaray moa zany dia hoe io resaka lisy mpifidianana io tena laklean'ny fifidianana satria le lisy mpifidianana miainga any amin'ny vokotany ka raha ohatra hoe mikorotana ny lisy mpifidianana ina moa ny dikan'le hoe mikorotana raha mikorotana zany dia hoe ny olona tokony hifidy tsy ao anatin'le listra ny olona tsy tokony hifidy ao ny anaran'olona ray miverina imbalo ny olona efa maty mbola hitao ihany ny anarany dia avy eo tamin'le fifidianana farany teo mantsy ny député Alain Ratsimbazafy nainona zany miteny zany le olona hoe ty olon-diny efa maty tamin'ny 20 taona lazy fianakaviandrianina ny io satria fantatry fankalala ny olona natan'ny fokotany fianakaviana ka io aloha teo fa dia efa ka le izy anie zay listra teto am-pelantanana ihany natao sy ny sisa zany ny zavatra efa nisy ka ny fanamarina député Alain Ratsimbazafy dia zao eo amin'ilay hoe mila mailo aty amin'le resaka lisy mpifidianana aloha isika inavy zany ny tena tokony hojerena ao anatin'le lisy mpifidianana raha miainga tamin'lefa le fifidianana hatramin'izay hoe mailo dia inona zany tonga le olom-pirenena avany dia jery izy an'le mpifidianana akoatran'ny hoe ny anarany ao sa tsy ao dia inona ihany koa ary hoe zoany tanteraka ny izay zavatra iny le manara-maso an'le izy inona le araha-maso inona le jerenao tsara aloha no mitondra fanazavana mahakasika an'le dingana amin'ity le resaka refonte na liste électorale ty voalohany dia hoe misy ireo solotena avy eo anivon'ny seny ary misy ihany koa le ataontsika hoe komity misahana ny lisy mpifidianana ny anivon'ny fokotany na CLR tsika zay mandondomba-ravarana ny amin'ny tranontsika tsiraray avy ary mazava ho azy mipetraka ny fanontanian'izy ireo mahakasika ny hoe firy ny olona feno 20 taona atao amin'ity trano ity ary manana zo amin'izay le hoe hiditra ao anaty lisy mpifidianana zay dia raisin'izy ireo antsoratra ny mombamomba andreo olona voakasika ireo amin'ny alalan'ny karapanondro no anaovany an'izay ao arin'io fotoana io dia omeny zany tsika ilay antsoina hoe dika mitovy an'izay atota-taratasy zay nandroatana ny anarantsika zay ary tokony ahazo an'izay ny isa-tokantrano raha misy moa zany amintsika ny tsy tratra ao an-trano amin'ny vanim-potoana zay andalovan'ireo mpanisa ireo dia lasa anyetsah izy mety anyetsah izy na asa sy ny sisa dia manana zo isika ny hitondra ny karapanondrotsika ary anatona ny bureau-pokotany fa any amin'ny bureau-pokotany zany dia efa misy koa ireo solotena ny CNI sy ireo tompona raiky ireo tokony ho hitany zany mandritra n'izao vanim-potoana anombohan'ny fanisana ny mpifidy zao zay marihana fa nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana oktobra lasa teo ka hatrany amin'ny faraparany volana desambra any zany satria no marihana moa fa hoe ao anatin'ny telo volana no anatanterahana azy efa 10 andro zay ny lasa efa 10 andro zay zany lasa mariny zany namana riny ao arinan'izay dia
misy reo solotena ny antoko ny antoko politika zany a sy ireo société civile zay voalaza ny note zay navoaka ny CENI farany teo tamin'ny 12 volana septambra fa lasa teo a ny manome alalana an'ireo solotena ny antoko politika roa farafabetsany ary ihany koa solotena avy amin'ireo fiarahamonim-pirenena zay misehatra eo amin'ny lafin'ny fifidianana anao ny fanaraha-maso an'izany a lista zany isika ety anivon'ny antoko tiako Madagasikara indrindra dia mametraka amin'ny hoe takitsika ny anaovana petadrindrina ny listim-pifidianana mialohan'ny amaranana an'izany lista zany zava-dehibe zava-dehibe tsara izay mantsy a no tena ahafahan'ny olom-pirenena rehetra mandray anjara ao anatin'ny tena hoe fanamarinana ny anarany ao asatsy ao tena ao asatsy ao ohatran'ire mifijery valina baky reny zany ka takiana zany ny anaovana an'izay petadrindrina zay a eny amin'ny boropoky-tany tsiray avy mba ahafahan'ny olom-pirenena izay nahazo an'ilay atsotsika hoe dika mitovy tamin'ny fakananarana tany anivon'ny tokantrano tsiray avy manamarina hoe ao anatin'ilay listim-pifidianana ve izy zany zany a dingana zay tokony ho fantatsika olom-pirenena mba ahafahantsika zany a mijery an'izay andraikitra tandrivo zay mariana etona fa ny fanarahantsika maso an'izany listim-pifidianana zany tsy midika akory fa ho fankatoavantsika amin'ny aorinan'izay fakana listim-pifidianana zay zay no mahatonga atsika mandrakity androany mbola mitaky ny amin'ny hoe andao hirsoana ny dinika nasionaly na ny concertation nationale satria ahafahantsika indray zay a mijery amin'ny vahaolana akoatra n'ilay listim-pifidianana fa ny listim-pifidianana aloha zany a ny vahaolana azo arosy dia ny fanarahantsika rehetra maso iny aloha andraikitra mihitsy iny andraikitry ny tena andraikitry ny olom-pirenena iny amin'ny alalan'izay dingana efa andresahako teo aloha zay fa hiditra indray isika indrindra isika ty anivon'ny fanoherana dia mametraka tsara ny rindran-damina mahakasika ny hoe lalana anankiray a ampitony ny lafiny ara-politika eto amin'ny tany sy ny firenena ny firosoantsika amin'ny concertation nationale na ny dinika nationale mialohan'ny anatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara dingana na processus zany a izao atrehantsika mianga ty amin'ny listim-pifidianana zao dia hiditra indray tsika amin'izay le lafiny hoe fifampiresahana sy fampidinihan'izay maro ny teboka tsy mampitovy hevitra ao anatin'io lalam-pifidianana io ka izay a no mahatonga atsika zany a miteny tsy reraka mihitsy tsika amin'izao fotoan'izao amin'ireo tompona andraikitra isatsokajina indrindra ny eo anivon'ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe andao eraha mijery andao eraha midinika ireo teboka mety ampifanolana atsika ireo ao arinany fifidianana rehefa voava mialohan'ny fotoana ane zany rehetrarehetra zany na manarina dia inona ihany koa fa ekeny rehetra izay voka-pifidianana ivoaka eo raha ohatra ka voava ilay olana aty am-piandohana ka entina ihany zany mbola amafisina izay fangatahana ny irsoana amin'ny dinika nasionaly zay afahantsika mijery sy ama reo teboka manahirana tsy tovikevitra mpisehatra politika eto Madagasikara ohatra zao na député Alain Ratsimbazafy ohatra zao resaka hoe CENI betsaka amin'ny teny ohatra tsy tanay mihitsy zay hoe indépendant azy ohatra zany zao hoe ACC amin'izao endriny zao ny Union Européenne efa nanakina mafy de mafy an'izany hoe ACC zany zay androm-panjakana manamaizy azy eto amin'ny firenena kian'ny olona avy any velany ny firafiny ohatra fotsiny hoe ny président de république manana quota anankitelo be zao ao anatin'ilay ACC nefa le président de république mety oli latsaka izy de lasa hoe juge parti tonga de zany no andraisan'ny olona azy CENI sy ACC raha reo fotsiny andraisana ohatra de any amin'ny fitoanandoam-pirenena na dinika no fanamresaka an'izany anisany fa zany tsy voava resaka any amin'ny fokotany mihitsy mariana etona rina fa akoatran'izay le hoe fanana ny filoham-pirenena fahefana amin'ny fanendrena olona ao anatin'ny CENI na ny ACC zay ihany koa dia tiana no manambary amin'ny vahoaka malagasy tsy misy anafenany zany fa ny tompony andraikitra eo anivon'ny CENI inge na ny filohan'ny CENI dia manana
atao hoe rom-pihavanana akaiky rany am'izao zany mpanatanteraka am'izao fotoana zao zay ministry ny asa sy ny asa sosialy zany eto amintsika eo ihany koa no hoe ny zany zao de efa mampandehandeha be ny sainnyrehetra hoe ahoana ary zany ny filohan'ny ACC am'izao fotoana zao any ka notendreny ny filohan'ny republika zany koa zao zany anisan'ny mampiay azy zany manoloana an'le hoe sanatry ny vava ve hoe amin'ny maha-olombelona ve zany raha misy dety morale ihany satria sy ny sisa de ahoana ny ipetrahan'le sanatria olona amita iraka ve na amita mission sanatry ny vava le olona tendrena anankiray ao anatina androm-panjakana zay anisan'ny mandray ny fanapahan-kevitra farany manoloana voka-pifidianana eto Madagasikara efa le izy tena zavatra saripady le resam-pifidianana reo androm-panjakana roa resahana reo nefany na ny CENI na ny ACC reo fotsiny resahana aloha mikirakira avokoa ny amin'ny lafiny fifidianana eo zany no hoe ny CENI mamoaka ny voka-pifidianana tsy ofisialy fa vonjomaika ozy izy tsika ary ny ACC kosa ny mamoaka ny voka-pifidianana ofisialy ny alalan'ny didim-pitsarana ireo rehetrareo zany dia miteraka n'lay aya ary hita sy tsapa ihany koa raha nisy ny fionana teo amin'ny mpisehatra ara-politika sy ny société civile ary ny teo anivon'ny CENI vao herinandro vitsivitsy lasy zay na manarina dia nanambara mivantana ny filohany zany CENI zany amin'ny hoe tsy fananana enti-manana etrehana ny fanomanana nyty fifidianana ity indrindrindrindra ny zao hoe miainga amin'ny lisy-pifidianana zao satria eo ny tsy fahampiana fitaovana zay ny marihana hoe manodidina ny 20 000 eo ny fokotany eto Madagasikara zay anaovana an'ity le hoe refonte na liste électorale ity ka tsy manana fitaovana afa-tsy ny 5 000 tablety ihany ny any anana ny CENI iatrehana an'izany lisy-pifidianana zany mariana etona nefany fa na eto Antananarivo renivohitra azy sy ny am'ireo distrika manodidina Antananarivo dia efa mba mifampiresaka tamin'ireny solontenan'ny CENI zay mandray ny anarany ny anisan'ny tokantrano reny ny tenanay fa tsy misy akory ary am'izao fotoana izao ilay tablety zay entiny zareo tokony esana de eo zany ianao mametraka fanontaniana hoe so sanatry somonga ary izy ity na kilalao fa raha noresahana hoe ny fitaovana ampiasain'ireo solontenan'ny CENI midina eny amin'ny tokantrano Saleavy reo de anisan'izany lay tablety mba hafahana mampita haingana andreo anaran'olona zany any amin'ny CENI foibe tsy ahitana an'izany tompoko raha am'ireo fokotany maro samihafa zay notsidianay fa roa manarakaraka an'izany ny CENI zany dia mbola ady hevitra koa mipetraka tetỳ anivon'ny mpisehatra ara-politika sy ny fiarahamonim-pirenena manoloana nylay ataontsika hoe logiciel zay ampiasaina zay fantatra fa efa nabe resaka tamin'ireo fifidianana teo aloha nahitana an'ireny doublance ny sisy reny ny logiciel zay mbola hampiasainy ny CENI am'izao fotoana izao ireny rehetrarehetra reny no mitambatra ane no mahatonga ny ity anivo fanoherana indrindrindra mametraka amin'ny hoe tena manana fahaleovan-tena marina ve io CENI io satria raha tsy manana enti-manana izy efa nahitana lesoka teo aloha amin'izay resaka listy ny mpifidy zay ny hayara informatika zay ampiasainy amin'izao fotoana izao zay maro ny efa nitondra fanakanana manoloanan'izy io fa efa tena niloza ny toetrandro de hotazanina fotsiny ve zany rehetrarehetra zany everina hotony mandaly fotsiny ve zany rehetrarehetra zany kanefa dia ny fifidianana no ain-dehibe ny filaminana eto Madagasikara ary anisany maha-repoblika dia ny fanajanana zay lafiny demokrasia zay amin'ny alalan'ny fifidianana no anehoany ny olom-pirenena tsiraray an'izay safidiny no ahitantsika an'izay le fametraham-panontaniana maro amin'ny hoe lafi-pitantanana eo anivony CENI zay ny maro no mametraka fanamarihana fa tsy mipetraka nylay antsontsika hoe fahaleovan-tena ny CENI
ary hita sy tsapa ihany koa fa toa ahitana lesoka sady teniny aty ampiandohany ity fandrafetana ny lisym-pifidianana eto Madagasikara ity. Ka ireny rehetra reny a no mbola anamafisana foana amin'le hoe asio ny fifampiresahana eo amin'ny latabatra boribory mba ho tomponantoka ny rehetra amin'ny zavatra hitranga ao anatin'ny taona ho avy 2024 amin'izay hoe andao raha midinika ny rehetra mba hisiny ny filaminana amin'ny lafiny ara-politika sy ara-tsosialy ary ara-ekonomika amin'ny fiatrehana an'izany 2024 zany. Eny ary hamarana ny fantarantsika député Alain Ratsimbazafy mena minitra vitsy ary ianao amitinana anazy fa ingatsika amin'izay hoe famitinana izay dia fanontaniana tonga dia mahitsy apetraka ny olona izy ity tonga dia apetraka aminao ny amin'ny hoe raha ny toejavatra amin'izao fotoana izao zany dia hita hoe tsy azo hitovirana ny fikonan-doam-pirenena na dialogue na inona ilazana azy eo tsy azo hitovirana io mialohan'ny fifidianana. Raha ny ankehitriny nefa ny fihetsika mpitondra dia hoe ho ataonay amin'ny zay efa nanaovana azy ihany io hitsindalana io efa pirofo teo hoe ny logiciel efa taloha no ampiasaina sy sisa eo zany le sehatra anankiroa mpitondra amin'ny teny hoe ataonay amin'izay efa le nanaovana azy hatramin'izay io zay tsy hanao amin'izany hoe fikonan-doam-pirenena na dialogue zany hatreto aloha mbola tsy fantatra zay fiovany eo an'irina dia ato nefa miteny ihany koa hoe tsy azo hitovirana ny dialogue na ny fikonan-doam-pirenena dia ahoana raha ny fipetrany manoloana an'izay iza mety hatanjaka raha ty amin'ny opinion publique. Raha iziriziry ny fitondram-panjakana andeha amin'le fomba fiteny teo hoe anao hitsin-dalana hoe zatra ny lalan'ny rinina minimikipy manoloana an'ireo efa antso ataony ny mpisehatra ara-politika ny vondrony raisam-pirenena mariako etona namana rina fa Union Européenne araka ny fanambarana tao nge dia anisan'ireo mpamatsy vola misehatra ny fifidianana eto Madagasikara. Sanatria ve zany ho ataoko totoy fifidianana ho avy io raha ohatra ka ny mpamatsy vola no ataontsika hoe tsy manampy a Madagasikara. Fantatsika fa amina miliara maro ny fikarakarana fifidianana anankiray eto Madagasikara ary fantatra ihany koa ny tanjaky ny firenentsika amin'izao fotoana izao no hoe osa dia ositsika manoloana ny fiatrehana ny fahasairanana ka tsy anana vola firy ny fitondram-panjakana hitrehana an'izany fifidianana zany fa mbola miakina amin'ireo mpamatsy vola ny velany. Kanefa ny mpamatsy vola rehefa hita ny tsapany fa tsy ao anatin'ny fangararana ianao fitantanana, tsy ao anatin'ny atao hoe famimezana sehatra ara-demokratika ianao amin'ny lafin'ny firenena anankiray dia tsy hamatsy volanao zany izy. Ka mba tsy hisiny zany ataontsika hoe olana isan-karazany amin'ny fiatrehana amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 zany dia mbola mametraka tsika eto indrindrindrindra itsika ty anivon'ny fanoherana manoloana ny hoe tsy lara-pahamehana ho an'ny fanoherana akory na andeha hiara hitatana ka mahatonga azy na mahatonga anay aty anivon'ny fanoherana miantso amin'izay resaka concertation nationale zay fa ny mahamaky any aty anivon'ny fanoherana dia mitsinjo lavitra manoloana hoe ahoana ny ilaminan'ny tany sy ny firenena aoriana ny fifidianana indrindrindra ny fifidianana ny filoham-pirenena zay atao amin'ny taona 2024 ka lalatokana ny vahaolana dia ny fitoanan-doam-pirenena araka ny fanambara teo. Raha jerena ozy izy ianao teo ny resaka hoe opinion publique na ny hevitry ny olom-pirenena manoloana n'izay zava-misy amin'izao fotoana izao amiko manokana aloha dia afaka niteny hoe maro no efa niteny ary maro ireo vahoaka izay atao hoe maneho ny heviny na amina tambazotra tserasera zany na amin'ireo ainao manjery samihafa zany fa samy mametraka ny hoe zava-dehibe ny fifampiresahana mialohan'ny atrehantsika ny fifidianana ko asakasaky ny eo anivon'ny fitondrana raha hitody damosina amin'izany fa ho zahay aty anivon'ny fanoherana hoe manasa tanana hoy pilato raha sanatria misy zavatra tsy fanojona amin'ny fiatrehana ny fifidianana raha pitsoravaka pitso satria efa nialana eny ntsika efa natao avokoa ny atao hoe ezaka rehetra ary ny komity mpanomana
teknika zay mahakasika nyty fikoonando nasionaly ty a de efa azo lazaina fa efa mipetrapetraka avokoa ireo rindrandamina rehetra ary nahatramo ireo masovo amin'ny firenena vahiny zay miasa simony eto Madagasikara aza de efa maro amin'izy ireo ndesy lahatra eny fa nany FFKM aza de efa manao antsoavy ny hoe ampiantso any zanany iny moa ny zanany horesahany eo fa ny ataontsika hoe itsika tompona andraikitra itsika vahoaka malagasy mba hiantso am'izay lafiny fihavanany zay izy fifampitoniany zay izy fampiresahany zay izy mba hialana am'ireo sanatria korotana eto amin'ny tany sy ny firenena ka misy ny teny manao hoe manasa tanana ho pilato araky ny efa nambarako teo raha sanatria ka meniny kipy sy minia mitody tamosina am'izany efa antsoavo ataon'ny mpisehatra rehetra zany ny eo anivon'ny fitondram-panjakana maro mbola tiana horesana namanarina ary voafetra ny fotoana ihany tsika amin'ny rahalahy eto isorana manokana reo namana zay nandray anjara teo aloha isan'izany ny solombavam-bahoaka Jerirandrimbolaina eo ihany koa anao mpitantana nyty fandarany ity namanarina ianareo teknisiany ary indrindrindrindra isika zay mpanaraka ny fandarana miara-manonja tamin'ity maraina tya akasitrahana fenotsika nanjoy hatramin'ny farany izany fandarana izany ary mbola manome fotoana atsika indray amin'ny heriny an'ito zao ny tenako sy ny solombavam-bahoaka Jerirandrimbolaina hijerevantsika indray ny loha hevitra hafa mba afahantsika mifampizaratra any ny sosiny tsara sy mifampitambo avao eto amin'ny tany sy ny fianaraka dia mametraka ny veloma finaritra ho antsika rehetra tompoko eny ary dia izay ihany koa no etsika mamarana ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada tamin'ity anio ity saorana isika mianakavy nanjoy hatramin'ny farany izany fandarana izany saorana ihany koa ilay nahary satria raha tsy izy dia tsy afaka nanatotosa hatramin'izao fiafarany izao fandarana izao isika mandrapitafa tompoko lasy tompoko avy veloma tompoko ry olo-pirenena nde isika andray andraikitra dian'izao ho avy isan-tokantrano ny agent recenseur anady ady marina antsika rehetra izay feno taona ary anome taratasy manamarina fa voaisa tokoa isika afaka manamarina izany rehefa mivoaka ny lisitry ny mpifidy any amin'ny bureau ny fokotany misy anao olo-pirenena ao olo-pirenena anao olo-pirenena isika dia ary andray andraikitra lisy mpividianana marina sy madio no tanjona